mampalahelo zao de fa anisan'le olona hoe tsy manan-kelofana raha ny hevitry ny nataony tao satria na le toerana ho ametrahana anay ary tsy hita hoe atsy tsy hita hoe aroa ohatrany hoe fa nisy olona nahenao an'izay resaka zay hono de tonga de fa nandroaka ny entany ihany ny sasany ny sasany tsy nandroaka ny sasany inona ny fisehony le ny alahady ny alahady efa le nahenao n'io kabarin'le tonga taloha io le sasany de fa nandroaka ny entany de fa lasa mihitsy le salatry ny kelikely entana lasa fa le olona bebe entana moa de avy eo indray zareo nefa miteny hoe inona moa le mahataitaitra anareo izay eny tsy mandroaka anareo hoe melanareo eto ko ny trano dorana de le sasany moa somary varimbarina teo ihany de rehefa varimbarina teo le sasany ny maraina ny le alatsinainy izy tsy nanome fomanana ntsony fa tampoko mifo izy de niakatra anakeny amin'ny fianarana ny dorany am'izay tokoa le gabiny sekoly rehefa may le WC sekoly ny findrany ray koa izy anakeo an'le sekoly de vitsy zay de mifindrana kay avany sekoly nataony voalohany de rehefa vita zay ny findran'izay izy namonjy an'le tranon'le olona de eo am'izay le olona vao koropaka hoe tena raikitra tokoa ane ty fandoroana ny ty tanàna atsika de zay vao mikorotoka namoaka ny entana navoaka ny entana ny sasany moa de mbo tafavoaka soma tsara ny sasany kosa de kila firehitra ary tratran'le dorotrano tao ny tsaramaso ny soja ny voanjo ny vary ary ny ansasany tratra tao tsisy ainana fohy aloha ny ainana fohy aloha tsy nisy fa ny entana nisy tratran'izany de izay zany no mahatonga anay mitaraina aty amin'ny fanjakana aty ambony aty may ny tanàna may ny trano de ahoana de lasa de ahoana de may le tanàna moa rehefa tampitra ny rehitra le tanàna lasa izareo tsisy hoe zao no toy tsy misy hoe zao fa rehefa tampitra may le tanàna de lasa zareo nandeha de ny teny mba nataony de hoe lasa zay de le olona moa efa somary tezitra ihany de nanao hoe mandana any ko fa vita ny nataonareo gendarme daholo zareo eto moa zany misy io ny sary io aseho an'ny namanao ambadika ao any aminareo jerenao tsara ry amin'ny écran tsika ry reo zao le tany tanànareo zany zao de tsisy miangana vatandrindrina sisa hatramin'ny io mbola misy trano mirehitra zao tam'zany izy zao avalako mihitsy ny mbola mirehitra iny de manazavany zany zavatra tantarainy ny Rehemady zany tsy hoe misy zavatra foroporonina fa dia amariny ny sary zay hitatsika ao zany fa tsisy tsony io zao sekoly satria io zao le sainam-pirenena eo akaikin'le sekoly io mbola eo le sainam-pirenena amin'ny ampovoany de reo mpianatra dimapolo ny mpianatra ozy teo de reo zany zao mianatra amin'ny sekoly tsy misy tafo fa may de ny tokotany no mianatra malagasy zany tompoko any Anjorby any no misy ny zany toe-javatra mampalahelo zany eny ary toizantsika ny resaka ny Rehemady de reny izy reny araka ny tantarainao teo inona zany ny zavatra nataonareo tao arinan'izay nanao fitarainana ve nanatona niza sisa eny misaotra betsaka tompoko nanome fitenenana izahay de tao arin'izay nanao fanambarana teny amin'ny vokotany sy nandalo teny amin'ny gendarme de teny amin'ny commune n'inona moa izy teo commune Maritsipoy de nandray tsara ny tany aloha nandray tsara aloha ny tany de rehefa niakatra moa zany satria rehefa teny amin'ny commune izahay de izahay zany ty hoe anaangana ny fomba fijerena le toerana misy anay de ny hoe ho ataonay tanana ny fitarainana sy ny atao atsoratra tetao ny fisehoan-javatra misy anay ty de natonga anay niakatra ty zao de mitondra an'izany taratasy fitarainana izany efa nahazo an'io zany tao amin'ny commune tany commune misy anay fa nahazo an'io de raha nandeha tao amin'le chef district andray kosa le mpampianatra anay sy ny chef zampy de
ny zavatra nylazay ny azony tao a de ny mbola mampiala anay amin'ny toerana io ihany. Hoe alao aloha nareo miala io. Ka tsy fantatra moa zay ambadiky zay a na fomba hoe asa miahiany ray nareo zany. na hoe akana an'le taninay vely izy a soa ahoana tsy fantatra intsony. Tsy fantatra intsony zany. Trano aloha efa kily. Trano aloha efa kily io. De eo zany zay mba somary gaga ihany satria ahoana moa le chef district tokony anampy anay indray a manjary mandroaka ohatra zany a. De lasa misalasala. Misalasala le hevitray satria inona indray ary ny ambadiky ty hevitry ny chef district ty a no analana antsika eto. Eny ary ka raisiko zay le faran'izay satria efa hatrany voalohany mihitsy de efa naheno fitenena nareo tambola tsy may a mbola tsy hoe de hoe mila miala eto nareo. De raha ny vaovao avany avy any tanàna zany tonga eto hiteto aminay eto de hoe na iny kidona na iny kiatra de tsy hiala eo nareo satria efa teo ny Razambe, teo ny zao, teo ny Mamboly, efa firy taona na may ary ny tanàna de tsy hiala eo a ianareo. Marina ve zany fiteny eninay aty zany de mety ahoana raha toy andrara. Eny tompoko misaotra betsaka anao na amin'ny fitenenana tena tsy laviko zany fa tena marina. Isy ny teny zany mantsy tany eno tamin'ny zay aloha treto ka hatrany de tsy hiala eo kosa. Satria ny antony tsy hialana eo a raha hiala eo izahay a de tsy hianana tany ivelomana ntsony akoatra n'io tany io. Satria io a ny tany napetraky ny Razambe anay teo aloha ivelomana faramandimby hatram'izao hatram'izay a ka hatram'izao. Ka io re tompoko a de tsy hialanay io. Na winna na win. Eo firy eo moa nareo zany zao no eo. Izahay eo zao a de miisa olona 700 sy 200. 700 sy 200. De ono a raha avy ny orana nefa nareo fa tafilanitra de ahoana. Say mangataka fanampiana amina trano lay asa inona ahoana nareo tsy hiala eo nareo tafilanitra main trano de ahoana. Ny eo aloha zany am'izao ny alanay tany a de goelaka. Goelaka aloha. Goelaka aloha. De nytoy an'izay zany tsy mbola fantatra hoe. De nareo hoe manoloana an'izay tsy mba nisy hoe nisy nitondra fanampiana aloha maha-olombelona. Amin'ny maha-olombelona hoe reto olo indray tsy manana trano a mitovy amin'ireny le lasa ny cyclone ireny fa ny anareo moa zany cyclone hafa ny anareo fa tsy cyclone rivotra. Tsy mba nisy nitondra fanampiana ve ahoana ny tompon'andraikitra isan-karazany zay mba tantanana sisisa. Fa nareo zany natao hoe tsy mbola nisy mihitsy aloha. Mamontsy tena fotsiny zay teo aloha. Mbola tsy nisy mihitsy aloha ny hoe na nitondra fanampiana na ohatra zany. Raha hatram'izay sehon'izay fitrangan-javatra zay a de tsy mbola nisy mihitsy nanatitra fanampiana tao amin'io toerana io fa de mbola samy miavo-batana mihitsy aloha zany le olona trado zao am'izao hatramin'ny alanay tany fa ny am'izao zany a tsy fantatra amin'izao moa hoe nidina any député Anjorbe a de tsy fantatra zany zay toy eny ihany. Nareo ty mbola tsy fantatra zay fandehany ihany. Ianao zao anisan'le maitrano aiza ianao zany zao. Aiza ny vady amanjanako. Vady amanjanako am'izao amin'ny alako tany aloha de anaty goelaka. Anaty goelaka aloha. Anaty goelaka aloha. Ny orana nefa ty avy. Ny tena ty ny lehilahy tokony karakara an'le trano tokony hipetrahana mbola aty. Ianao ty mbola ty amin'ny MBS. De mbola tsy fantatra aloha zany zay toy an'le ao. De ny asa sy ny asa mpiarina ny fambolena ahoana zany ny tanàna zao. Ny asa aloha zany ny alana tany. Ahoana ny omby ahoana ny fambolena sy ny sisa. Ny omby ao. Fa ny asa resaka fambolena aloha de mbola nitsatoka mihitsy. Mijanona mihitsy aloha. Mijanona mihitsy aloha satria le olona zany ny sasany moa de fa tena hoe ahoana ary ty tsika zao de fa tena hoe tsika zany le teny ho foaty tsika le teny hiditra botin'olona ohatran'izany. Maro tsy voatanisa moa eo atsetratsetran'izany daholo. De fa tena miraviravy tanana zany le sasany de zay moa ny ala tany de manome courage an'zareo ihany ny hoe izay andeha hiakatrany a hikarakara sy karoka-hevitra any am'izay tokony mba afaka hanampy antsika any a. De ianareo eto an-tanàna kosa aza miraviravy tanana fa le asa atao foana. Ka noho izany nefa
ina ary ny tena antsoavy zany ataonareo zany amara-paranantsika azy. Ny antso avo ataonay aloha zany de miantso an'ireo fanjakana zay tompony andraikitra miomba ny ponina mba miantso vonjinareo zany, miantso vonjy izahay mba hahafahanay mitoetra tsara sy mipetraka ary tsy ho tabatabaina amin'ny toerana io. De akoatr'izay ahoana le mpianatra zany zao? Tsy mianatra zany de mpianatra am'izao tsy mianatra EPP tsy mianatra mpianatra am'izao de mijanona fotsiny aloha. Mpianatra mijanona, mpampianatra koa zany mijanona, mpampianatra ihany koa mijanona. Eny ary sao de mbola misy teny farany tianao amafisina manoloana zay toetra raha rehetrarehetra zay alohan'ny tena maranantsika azy. Ny teny ataonay farany zany de ny teny tiako hoe atao farany de za eo moa zany amindreo fanjakanareo de ohatrany hoe somary hoe atao zanajanaka amin'ny tanila zany ihany izahay nefa misy io moa le fitenitsika teo aloha teny hoe ianareo lazaina Piatrano-dalo, pitahery-dalo. Tsy pitahery-dalo kosa zay tompoko fa fanaratsiana. Ary zay tsy miray tsy kombakomban'izay dalo. Izahay misy fanjakana eo anatin'ny commune, misy gendarme eo, misy miaramila eo maninona moa raha hoe lazaina zay fa pitahery-dalo ametrahana andreo eo aminay eo Antsahabe. Izahay tsy malaina hiara hiasa amreo na handray andreo na nao ankarama andreo, ary hatramin'izay izahay de manana didy foana amreo miaramila reo fa tsy mbola ary hoe very anjara zany, kanefa kosa izahay de tsy jerena fa de ohatrany tamin'ny fahavaratra tamin'ny fahavaratra teo zao de nisy miaramila tany aminay ary nambolenay zany. Ro laza reo mipivezivezy tany de nambolenay tany zany, nambolena tsaramaso naky ambolovary ary zareo de ny hoe tsy nahazo ambesy zay président fa aloha le tsaramaso ihany ny atao fa io tsaramaso ny azonay de nambolen'ny fokon'olona, tsy nisy karama zany na niariary ary fa nambolen'ny fokon'olona, kanefa kosa de aratsiana ihany izahay amin'ny fanjakana sasany ihany moa hoe zao tsy fantako hoe mamitoka-ambavan'olona amin'ny antsony le obolan'ny razana ve le sasany na manahoana de eto zany zay de mangataka mihitsy ny hoe mba hoe ivezivezy le maramila na hipetraka mihitsy ary ny tena raha ny tena tianay de ny hipetraka mihitsy fa tsy nivezivezy fotsiny fa raha mbola mivezivezy manko le maramila de lasa ohatrany hoe misy différence-ny ihany le eo an'le fivezivezeny hoe sendranay tsy tety de ohatran'izao ndray zavatra mitranga tao. Lasa manjaka ny tondromolotra hoe ianona mono zao ary de lasa manahirana ny fiarahamonina. Ka nareo ve zany zao tena maranantsika azy, nareo ve zany zao tena hoe mitady ny marina tamin'ity hoe nandorona ny tanànanareo ty hoe mba avoay marina momba an'io, inona no antony, iza ny namebaiko fa maninona sy ny sisa. Izay mihitsy zany ny zavatra tena zahavinay am'izao ny hoe inona marina ny antony nandorona an'le tanànanay ary izy marina le namebaiko andoro an'le tanànanay. Zay mihitsy zany mba zavatra tianay ho fantatra hoe avoay ny marina momba an'io raha io. Eny ary isaorantsika Andriamady izany na atsona hoe Randriamady Jérôme zay izy moa zany dia ponina ho Antsahabe ao amin'ny fokontany Nambohitry Marofotsy commune Marotsipoy any amin'ny distriktan'ny Antsorobe nitondra an'izay fanazavana izay dia isaorana ianao tompoko nitondra an'izay fanazavana izay satria tena ilaina ny hoe fahafantarana ny zava-misy ary ny tsika moa eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada akoatran'ny hoe famakafakahana sy ny fanadihadiana isan-karazany eto amin'ny plateau sy ny zay daonina rehetrarehetra any
dia ataontsika zava-dehibe ny fampiatranoana fampiakarany eto mihitsy ny olona any amin'ny toerana zay misy azy ny olona any amin'ny misy ny fiariny ka hoe mitantara indrindrandrindra hoe misy zavatra mampalahelo misy zavatra hoe tena tsy araky ny sain'olombelona mitranga de tonga eto zao zao ny Antsorobe tonga eto omaly ny avy any amin'ny faritra tonga teto ihany koa faritra be dehibe zay nefa niakatra teto amin'ny miara-monja MBS Radio Mada de isaorana ianao tompoko ny vahiny teto dia omendalana ary ianao ary ny lalana efa nambaranao teo zany zay ka dia mitoy ihany ny fandarantsika ity raharaha ity dia manahirana satria reny ny tany Kongo reny nisy fatyolona de ity indray resaka doro-trano trano finenana resaka koatran'izay ny EPP de nydorona na inona anton-javatra any ambadika any ka tonga hatraminy hoe fandoroana trano fa inona moa no ataontsika hoe tsiny na idirany ny ankizy 50 mpianatra ao amin'le EPP tany toerana inona ny idiran'ny ankizy mpianatra am'izay atao hoe misy olana any ambadika any sy ny sisa fa de ny trano sekoly no nydoroana tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zany tsy mbola nisy tao anatin'ny fitondrana amin'ny fandimy zany de emitra mihitsy sika hatrany amin'ny Philbert Tsiranana tamin'ny Repoblika voalohany tsy mbola nisy toe-javatra ohatran'izany nipita tamin'ny tsy resantsika ny tetezamita tamin'izany satria nisy tetezamita ihany koa zany rehefa hoe Ramanatsoa Zilandriamazo sy ny sisa atao hoe ny régime dideratsiraka tsy mbola nahinona zavatra ohatran'izany andeha professeur président Zafy Albert tsy nahinona zavatra zany président Marc Ravalomanana nitondra ny firenena hatramin'ny 5 tsy mbola nahinona an'izany ary tsy sa manao an'izany tamin'ny régime Ravalomanana nandeha taty amin'ny tetezamita moa izy zany fangaro voraka tao de vity nandeha ny président Hery Rajaonarimampiana tsy nahinona an'izany fa ny amin'izao fitondrana zao de ahenona an'izany ary gaga daholo ny hoe inona zany hoe mandoro trano sy ohatran'izany de manahirana ka ity raharaha ity zany dia tsotra hoe takina ny voahan'ny marina amin'ny toe-javatra tahakazao zay aloha aizany marina fa tsy hoe efa manao fitarainana le olona zao efa natao atsoratra hony hitanay teto moa le taratasy de hoetandry zareo any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra any de manao fitarainana atsoratra de mba tena hoe ho tonga hatramin'ny farana izy ho fantatra amin'ny marina momba ny toe-javatra izay antranga tany amin'izany commune Martsipoy any amin'ny distrikana Antsorobe izany izay ane le tadiavintsika izay ny tadiavin'ny olona aiza ny mpiaron'ny zon'olombelona amin'izany aiza ny mpiarony zon'ny ankizy amin'izany satria misy zon'olombelona vohitsakitsaka ao tsy resabe fotsiny hoe zon'olombelona zao hoe zon'ny ankizy fa reto zao trangan-javatra ohatran'izay hoe mampalahelo zay ny any amin'ny faritra moa zany le hoe tena tsy mihinan-kanina zany mbola kadohany koa zany ny any tsy voava de tonga indray ty ary ty zany de tsy hoe loza voajanahary tsy loza voajanahary ty loza voajanahary zany cyclone orambe tondra-drano zany atao hoe loza voajanahary fa ity zavatra hafa mihitsy hoe tsy maintsy dorana ny tranonareo raha fitantaran'le olona teo zay tsy tany fa ny sary moa zany no nanambara azy teo ny sary avy any hoe tsy maintsy dorana ny tranonareo sy ny sisa de malagasy samy malagasy no ao anatin'ilay raharaha malagasy no mandoro de malagasy no may trano may sekoly de ahoana ihany zany tsika ty sa va tiatsika ny aina amin'ny afobe ty ambonin'ny tany ve zany moa efa tenenina foana zay fa de ny fananana ny zavatritsika eto atao ny dorana de fahalery ve zany mahita an'le afo miredareda zay zany lay fanamarena momba an'iny fa ny amezana zany de hoe alao mba hivoaka amin'ny marina momba ny raharaha tahaka an'ireny ary ampiarina ny lalàna elana amin'ity onoony siosio sy ny resadresaka ity eny ary rehefa eto namana fanira zava-manantany miaraba namana fanira dia andray mpisehatra manaraka indray zany fandarana MBS Radio Mada anatin'ny miara-manonja ndao ary namana fanira eny ary de miarabanao rena sady misaotranao miaraba ny teknisianantsika
any amin'ny radio Mada ny eto amin'ny Foibe miala eto Anosipatrana fahita lavitra sy ny radio rina de ny any faritra rehetrarehetra ny mpiara-miasa amintsika ray manontolo arabaina daholo tsika ny mpanaraka ny ampitan-dranomasina marobe anareo manaraka mivantana ny eto atoerana ihany koa dia hamaky ako ny afatra avy amintsika zay voaray tamin'ny 34 12 940 averiko voaray tamin'ny laharany antso antarby zay afahantsika mifandray 034 12 940 zay ny antsotsika napitahtsika ny afatra zany ny tena angatahana amintsika avaty aminay sirina sy ny solomamboaka zay mametraka ity laharantarby ity de ny amin'ny hoe metrao sony mazava ny mombamomba atsika zay mandefa afatra zany ao anatin'ilay someso ny 34 12 940 dia ny anarana sy ny toerana misy atsika zany satria marobe ny zavatra zay resahanareo any faritra tsirairay misy nareo tsirairay avy any zay mapita makaty aminay zany zava-dehibe zay eny ara ny lakolosy tahaka ireny zany araka ny nambarany rina teo de hoe misokatra ho any rehetra ny miara-manonja MBS radio Mada de nahita ny vaovaotsika tany Antsahabe Anjorobe de rehefa nentina le izy tamin'ny Aino Manjery sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra zany de ananana version teo anivon'ny info comme Masaiga zany hoe ny page ny gendarmerie pirenena zany de namoaka daholo ny gazety samihafa ny amin'ny hoe trano solomponenana firen'ny dahalo de nisy ny lazany hoe efa ny fanarahany io ary efa nafindra toerana ireo mponina sisy fa rehefa miteny zany le tena olona avany toerana miaina ary niaran'ilay tranga de maheno an'ireny version reny tsika i raha Jérôme maleny resaka teo zay lehibe any Vomera ny fandrimpahalemana ao an-tanàna 700 olona reo malagasy havana piraitan-drazana amintsika reo no tsy manan-kelo fa nam'izao fotoana zao ary trano manodidina 900 tafo fa tsy 20 tafo araka ny vaovao-ny ely zay voaraintsika zany lizy ary de tena nisy trano sekoly mihitsiny zay misy mpianatra 50 mahitao de fantaniana apetraka ary napetraky namana rina raha zany de hoe dahalo daholo ve zany ny olona na ny mponina mipetraka ao enina ny vatan-dehilahy sy izay mety olona mifamezivezy eo anatin'izany toerana zany de nisy fandarina nataontsika eto anatin'izany malaza hoe tena tsy nanana tetikady akoatra n'iny fandorana iny ve ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena na mpitandro filaminana zany ka tsy maintsy ho ny fandorana ny trano tany Antsahabe Anjorobe no vahaolana hita izy reo fa natao zany zany manko de manamarika ny amin'ny hoe de inona moa zany no andrasana mitandro filaminana raha ohatra ka tsy mametraka an'ilay zone na défense sécurité ho ara-dalàna zay mety mahomby ho an'ny vahoaka ny olona tsy manana tetikady zany mety hiditra anatina fandorana tahaka zany fa tiako eo amin'ny sehatry ny lalàna ny fomba fandrodanana trano-tsekoly dia mbola takiany lalàna zany ary sarotra manao an'izany na io expulsion na expropriation arak'izay fomba itenenana azy ary ty moa zany de tena hoe fandorana mihitsy ny zava-misy tao Antsahabe de mangila daholo ny rehetra fa rakaroana ny lalàna de misy lalàna miresaka an'izany hoe ahoana ny fomba ahafahana mamotika trano-tsekoly etran'izany eo akaiky le trano-tsekoly baiko ambava verbal lizy tsika mbola tsy mahafantatra hoe écrive le ordre tany ambadika trano na tsy fantatritsika lizy de zany rehetrarehetra zany no manahirana ao anatin'le raharaha zay etitsika anatin'ity fandarana ity satria raha tokony izy tokony hipetraka antsoratra daholo ary tokony hifandraika ny lalàna na de any ambany volo ary na de mavomavo ary na de sahirana aza na de rovodamba aza na de tsy nahita trano-tsekoly firy ary ro raha lasiana bavy ray aman-dreny zandrizanaka any ambany volo reo de tokony kosa kisy foana ny fifampitsinjovana ny fiarahamonina fa tony tranga tony soa isika fa manokatra varavarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada dia afaka maneho hevitra de maheno version officielle tsika zany zao hoe zao no tena antony ny trangan-javatra iny de mampalahelo goelaka zany goelaka zany manko le tsy be le inona moa zany le inona moa jiafotsy zay le goelaka de goelaka no hitoeran'ireo olona reo any efa avy ny orana am'izao fotoana zao
tsisy manolotra fanampiana mampalahelo a le eto Madagasikara. Le ray aman-dreny tavandraina indray amin'ny alala amin'ny fanjakana toy ray aman-dreny izy indray manao tsindry azo lena le voaka de mipetraka foana ny fanontaniana hoe tany misy fanjakana ve eto Madagasikara. Raha ohatra ka tany misy fanjakana eto de tsy ohatran'izany ny toetoetra nampitondra, tsy ohatran'izany mihitsy rangano toetra nampitondra ary tsy zany namola volaina ny zaza malagasy ho tondra mpitondra fanjakana. Fa olona lipa-efany reto olo reto je tsy mahafantatra mihitsy ny antony le hoe nanahoana sy ahoana sy amin'ny fomba anahoana no ahafahana mifehy firenena. Engany ka mba isihana reny rahalasy anabavy avy any Antsahabe reny fa tena fadiranovana mijaly mitotototo miakatra ty Antananarivo mitaraina miantso vonjy. Fa manerina Madagasikara de saika ohatrohatran'izany daholo ny zava-misy rehetrarehetra. Ampiomana antsika ako any Manakara, distrika Manakara fa ho avy eo Andriamatoa Rahalainirina Marcel, fantatry ny maro any Manakara zany satria mpanao politika manana maizy azy ihany koa zany Zokobe Marcel zany any Manakara. Dia ampiomanatsika hoe ho avy eo izy iresaka ny zava-misy amin'ny akabeany any Manakara sy ny fomba fijeriny amin'ny raharam-pirenena zay miazakazaka amin'izao fotoana izao. Alohan'ny andraisako azy anefa dia amaky ako reo afatra zay niditra tato anatin'ny fandarantsika zany dia atomboka amin'ny hoe hito ara zao tonga de mitolo izy miarika tona ozy izy satria misy namana zany tonga de fa mandeha le fa manipy amin'ilay afatra zany de vakina amintsika zany izy. Fa isika hoa de mba teneniko ihany hoe apetrao mazava tsara ny anarana sy ny toerana misy atsika. Ato zao de milaza izy hoe maro eketona fa ny ekipa fitondrana daholo ingeny sécurité ao amin'ny tsena Nanosy-be ka mamperitreritra ilay fahamaizana satria ny vaovao zaraina amintsika zany dia may zany ny tsena Nanosy-be. Aleo nanomboka tamin'ny 120 alina de misy tsena maro be indrindra ty amin'ny tsenan'ny legioma zany may ao de efa any mitandro filaminana dia namana mpanao gazety samihafa moa zany de maka sary ihany amin'izao fotoana izao. Inona mahatonga an'izany nefa vao omaly no omaly ihany koa dia may ihany koa ny any Ambatomanga any tanàna be tanety hatramina fasana may mampalahelo ny zava-misy. Eny ary rehefa masaka ny sapokotany de tokony iketrika ny amin'ny endriky ny fitakiana ny olona rehetra fa tsy rariny zao. Zay zany ny namana zany mbola mitoy ihany se fokotany voafidim-bahoaka no hanaiky ireo fitakiana ireo angambana ny tsy miditra amin'ny fifidianana ihany no vaolana kanefa raha manao izany ihany koa dia voamaika mahazo aina ireto mpitondra ireto. Hevitry ny namantsika daholo zany fa vakitsika lizy mba azotsika hoe misy hevitra ohatran'izany ange. Bonjour daholo nareo namana ao amin'ny miara-manonja. Tena marina lazain'ny président Ravalomanana ka tokony arahintsika rehetra ny tokony ka tokony arahintsika rehetra ny tokony anaovana faran'izay aingana izany fanaraha-maso zany mba ho mailo. Maraka vaovao tsara zany tsika. Salama MBS avy aty Manakara, tena tsara ny adevitra, miaino izahay toa. Miaino izahay toa. De ato zany zao avy any Manakara le lahara tarbita keto hoe telomaly izy 24 dia 12 ny farany de tsara ihany mba hametrahana antsika hoe ny anarana zany. De mitoy ihany ako alova kiko ihany izy. Salama miara-manonja, Rahovina no miverina amin'ny kanalina ny fandarana. De mbola manao ny ady samy hafa any moa zany reo namana zay mpiara-miasa antsika. Toy izantsika lizy miaraba ny miara-manonja rehetra marina be ny fanehoan-kevitry député fetra zany fa manantena ny verenany dada zay aty amin'ny commune Ambatomainty Madame Dety zay nanoratra. Ty zany le commune Ambatomainty tsara ho fantatsika Ambatomainty izy ty misy zao Ambatomainty etsy izy ndray distrika makany amin'ny région Melaka any fa misy le Ambatomainty maromaro de tsara resahantsika ihany ohatran'izao hoe commune na fokotany na distrika de am'izay mba fantatsika le satria meny daholo tsika. Salut izy miondana ny radio miara-manonja zay ny fanovana mpikambana ao amin'ny CENI ACC
ireo no fahavalom-baoaka voalohany ao anatin'izao tsy fanjariana zao satria tena mijaly mivoaka malagasy no ny fanodinana ny safidim-baoaka teo aloha zao koa efa manao zay tetikady fangalarana tena tsy rarina tsy azo ekena kosa itsony miezaka mamaky an'li satria misy manao fanafoezan-teny tsika asese zao sy raha tan'le namanaito de raha vao tsy mahay mijery tsara de fana satria tsy hoe asalizy dc fa grand A dc de fana ihany fa azoko ihany le fandehan-javatra toizantsika ny famakinany havatra bonjour daholo ianareo namana telesa radio MBS sy ny radio Mada radio Mada io fitondran'io voaka malagasy dia efa tsy tafy miady atrano kofonetsy mikohakero ary potraka sy tafitoana ka tsy mahita fahatrantsika malagasy itsony ho an'ny tafika sy mitandro filaminana rotota mitodia am'izay aty am'voaka ny avinareo fa tsy mbola tary havanay ianareo satria sa malagasy isika fa ianao tsy mbola nandefa ny lesonio le hoe iza le anarana de avaiza fa ny numéro zany de telma 71 le izy de tatatatata misy numéro anankitelo de 17 ny farany de fantatro angamba ny tiako tenena zay de mba sivosony kely fotsiny bonjour miara-manonja zay ety ano zato andrefana misaotra anareo zara aza mbola misy anareo manohitra fa ratsy raha tsisy de veritsika zay fa misaotra tompoko ya de mba ataovy somary miavaka tsara le sotra sy za eto koa mamaky an'lizy am'le fanafoezana sy le fomba fanoratra raha mety tompoko de aza mbola miantso aloha fa mbola mamaky zany eto de sahirina be salama tompoko tena miala tsy nitateraka ay ty moa le nangataka rendez-vous tamiko de tsy afaka zany le avany mora rankoro misy ty zany tsy salama izy de miala tsiny azafady fa voavako le izy miarabe mila fontsika miatrika fifidianana ny am'izay zavatra hitrango eo tsy fantatsika fa izay no afana miala am'izao jaly izao madame Saoly 3e ihany zay zany ny avany madame Saoly toza ndray azafady kely aza miantso raha mety Nestoro aty fanadina tam'izay mbola nianatra de men'ny président dada kitapo tsara sady misy miantso foana sahirana betsika sady matanjaka ka akehitriny kosa na ambany vohatra mpianatra tsy manana engany ka iverina ianao dada Nestor iny zany avany fanadina iny nanomboka iny tsy hoe nanomboka fa nyteny tamitsika teo tasy fa misy marina ny zavatra nytenen'ny Roberto Miadamanana avy aty Menabe Morondava be manonga na de atao rapitso ny fifidianana de vonony Menabe apetrao foana lesony makasitraka am'le fandarana miara-manonjy na de tsy mahazo MBS aza de zana telesargena de alefa akalamanjana ny feonareo mitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy zay efa kivy sy malala sy tsy malala ny lalana aletsony commune rurale Sasinaka Fenomby Mahabako le FCE Mantolo dia miaina ao anaty fangirifirina am'izao fa tsy mieno ny fanjakana kere vahoaka Sarika Entso Sud-Est mino fa tonton Marcel zany toerana no vakiko teo zany toy zakany salama miara-manonjy olany foany rajoelona raha ohatra ka tsy tsara petraka ny paikady herovana ny alabato efa tena tofoko izahay miakatra ny vidim-piainana mampalahelo ity aza mbola miantso raha mbola mety azafady ho anareo zay miantso le namana teo zao 038 ny anazy dia 95 mifarany le numéro anao nandefa niny fa asio foana le any tsara be zao le avy any manakara teo tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny azy mombamomba azy bonjour ozy izy Marsa avy aty Menabe avao efa tsy andrinay ny fifidianana satria to mijaly be re zahay aty zay zany ny avany Menabe miaraka foana miara-manonja makasitrake Rasamy Ambatomena Fenaratsoa miaraba Rasamy salama nareo miara-manonja tena manaraka anareo akaiky mihitsiny anay aty Fenaratsoa aty
Gaio ihany no manoratra hoe mahafinaritra ny fandarana. Ina moa zany Gaio zany? Ay misy an'izany moa any. Arabaina faniry za manaraka anareo foana, makahery anareo eto tanà 3G Angara. Sy vanarina kely raha ohatra mety. Ianao io le telma 31 no taorina 034 nananana de 01 namarana zany. Tsara raha nisy anarana. Toy ihany salama daholo nareo e. Madamy io le avy ety Ambohimanarina ozy nijery ety aminay de tapaka ny sabotsy alina teo ary alahady amin'ny 9:00 vao mirehatra. Makasitraka nareo mahafinaritra. Ay efa mivakiko raha tsy diso madamy io zany ty koa misy hafatra hoe bonjour ozy faniry ary ny marary eny amin'ny hôpitaly ve mba andalovan'ireo mpanisa mpifidy sa ahoana mba antanio eny senia azafady misaotra mahazo to vonjy miarina arivo itasy velome mahereza trany zany koa tsara fipetraka zany fanontaniana ny alefa mivonjy avany miarina arivo itasy izay amin'ny akabeany zany raso hoe mbola misy ezaka kely ako hiaka-hidana kely anatin'ity mbola misy tsisy tsony ny antso ianareo anatin'le za le mamaky an'le message de ny sasa moa zany efa somary mivakitsika de ny fafana zany zay ny amin'iny fa ho an'ny tantanana fandarina moa zany de ezahantsika tao ny mamaky ireny hafatra samy hafa ireny zany amin'ny folora sasany zao efa eto akaiketso Andriamatoa Rahalainirina Marcel mpanombo politika avy any amin'ny district Manakara de misy hafatra samy hafa koa teo Zokobe Marcel mino fa mba enao ao no miresaka FCE ao no miresaka jaly sy ny sisa ianao koa moa tonga eto mivahiny mino fa mety manakambara de atsy mijery atsika zany am'izao zay miandry fatratra ny fanehoan-kevitry tonton Marcel ato amin'ity caméra ty ato miaraba Zokobe Marcel re miaraba anao monsieur Faniry de miaraba ny mpanaraka koa ny mpandarana miara-manonjany MBS sy ny radio mada eny ary de tonga soa ianao Andriamatoa Marcel eto amin'ny plateau ny miara-manonja MBS radio mada aleo tonga de resahana raha ny afatra mivakiko teto atsika moa niarina maky azy teto iny de ny amin'ny hoe Fenomby misy an'izay tanàna zay ihany de mitaraina fijaliany vahoaka mbola misy Manakara koa efa tena tsy andry hoe roviny ty fifidianana ty fa tena leo zay kivo zay inona marina aloha ny zava-misy mba azonao resadresana kely ny ara-tsosialy vahoaka ny Manakara Zokobe Marcel. Ny zava-misy aloha zany ny Manakara zao de eo le misy any le tsy fandarisakafo fiainan'ny olona fa de ny tena goavana de ny fahatongavan'le cyclone Basiray de niteraka fahatrana lalina ho an'ny olona mihitsy iny zany ary tsara no mampandreny zany fa niteny an'izany député Brunel fa be de be ny olona maty tratra ny noanany tsy mihinan-kanina ny olona ary be de be ny olona zany efa mihinana zavatra tsy fihinana ohatra mihinana fia ina moa le fia zany zavatra karazana ohatran'ireny sonjo be reny anaty rano mipetraka izy io mitsitsy anaty rano reny de reny ilain'ny olona ho an'ny olona mihinana reny palmole reny tapahan'ny olona de alain'ny olona ny ao anatiny hoanina de alain'ny olona ny vodina vody hazo zany hanin'ny olona aby zay zany tena maromaro ino zavatra mety azo hoanina hitanana ny eny loha tsy ho faty zay zavatra misy zany hoe raha somaro taratara ny fandraisan'ny fanjakana ndraikitra mikasika ny Manakara io de mety ho sahirana any amin'ny Desambra any ary ny lalam-biny zany tena ao anaty zany zay le hoe veoveo hoe mihinana veoveo ny olona de maty satria fa tsy hitan'ny olona tsotra zay hoanina de inona moa le veoveo misy zany hoe zavatra mitsiry koa io de verin'ny olona zavatra azo hoanina de hoan'ny olona liry de kay zany mitondra fampatesona ho azy ary be de be ny maty ndrepany tsy maty be de be tao Manakara mikasika ny zavatra nitanga zay ka ny zavatra misy zany de hoe ty fanjakana ty ny tena problema aminy de zao liry le olombelona mihitsy tsy amakiny loha le olombelona mihitsy tsy raha iny fandraotra manahirinazy de foto-drafitrasa zany hoe le foto-drafitrasa tokony le foto-drafitrasa amboarina zany de le olombelona tokony sitraka azy maty mosary le olombelona tokony sitraka azy tratra miaina mividy mpiainana lafo miaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana mividy vary amina 700 valonjato arivo amin'ny kapoka kanefa le kamaroan'ny olona efa tsy mahabidy an'izay tony de voatery le olona mihinana fakakazo
ao tapitana manakarapoto zao a de ataontsika hoe mihinana bokajah ny olona nefa de bokajah zay a efa tsy ny ambanivohitra efa tsy mahavita an'izay ny manakara ny mahavita an'izay ao tapitana ohatra de amin'ny tenin'ny député Rachid zay hoe raha ohatra olo député Rachid tsy malaky bavonjo problème ny ambanivohitra io de mety akarity manakara nefa raha misary zany hoe tena efa melalina mihitsy zany misary eo tapitana manakara zay zany zavatra misy perana ka zay zany hoe aiza le fanjakana am'zaotsika miteny zao zany momba n'izay problema iainany voka manakara satria vokany manakara miaina am'izay fahatrana lalina zay zany a vokatry ny batsiray tsy zavatra tsapatsapaina toy ny olona ny zirofla ngotany cyclone iny aby tsy zavatra siraisina ny akondro na zerazeran'ny cyclone tsy zavatra zao tao mbambony ray mandeha de famborena tsy zavatra raisina de aiza zany ny zavatra misy tsika miteny zao ny any fanontaniko ny amin'ny hoe manakara ve moa tsy anisan'ireo nahazo fanampiana Andriamatoa Marcel fanampiana ne salam-panampiana rehetra alefa io zany hoe sambo posy taparandro kely zany hoe takomaso kely zay ny zavatra mitranga fa le fahatranany raha tsy hoe ohatra hoe le fahatrantsika zany a de tsy nipoitra zao fahatran'zao tsy nisy fanokana-panjakana Madagasikara zany hoe iandry rajoelona mihitsy no fitaovana ataon'ny frantsay hamotika andreo firenena zao nomboka tamin'ny 2009 zany hoe firitaka iandry rajoelona tamin'ny sakafo ny gasy de zao mahantra raha sakafo reny am'tany ny gasy teto de mandato kapokany kilomvary de mandato sorivo ny menaka de nidina ny olona nanongana Ravalomanana président Ravalomanana de zao ny afarany gasy antsika miteny zao rehefa nitory le olona nonga-panjakana teto ary ty fanjakana nitiny ty a fanjakana mafika zany hoe io tsy mijery ny vahoaka zany io fa le anazy de zao lizy ahoana ny hapana anazy ahoana ny jaliany vahoaka de tratra zay vahoaka tsika miteny zao ka amy zavatra mitranga zay a zay le hoe le olombelona tsy amakeny loha le olombelona sisaka le fotodrapitrasa ohatra fotsiny zao satria hoe io manakarabe io to efa ny mandeha le fanamboarana zany zao efa anatin'ny hoe fampitana angamba zany le poro fa io ane tsy mitondra inona amin'ny olona any ohatra nyteremana rapenitra tsy hoe kory hoe le pont namboarina de vita le pont de hoe io tondra sakafo an'ny olona zay zavatra tadiavin'ny olona any zao fa hoe misary ny olona ahoana le manana problema ny olona ary sakafo fa zay ny anjarana président itokana any hoany ny teremana rapenitra zay namboarinao zara fa vita nefa le teremana rapenitra le olona andaka-baolina koa maty misary le olona sport ane olona salama ka nabana sport zany de hoe asalama vatana nefa izy salamana ioanao izy salama izy satria noana izy reraka izy zay zany le problema mipetraka ka izay zany mahatokana amin'ny teny hoe ty fanjakana ty a fanjakana mafiaty ary raha tsy manay ndraiky raha tsika voaka malagasy re mizay mandeha ty de tena asa zy azo tararatsika raha pisy fakapitso iany ary ho avy any resaka politika rehefa ave fa aloha hijanona kely any manakara Andriamatoa Alaindrina Marcel nahazo fitarainana foana zany zahay teto a ary ny rehetra tamin'ny haino manjery a na tamin'ny gazety piseho isan'andro a tambajotra sosialy de nareny amin'ny hoe mitokona hony ny mpiasan'ny UFC io zany de misy an'le zotra an-dalamby mampitoy ny manakara Fianaratsoa na Fianaratsoa manakara zany mba misy ny azonao resahana kely ihany ve ny tantaran'ny UFC sy ny zava-misy am'izao fotoana zao ny zava-misy ane ny finitaka ny voaka tany Fianaratsoa sy ny voaka makany Manakara hoe misy loha masinina novidiany fanjakana homena ny FC ka i zavatra loha masinina maty zavatra tsy mandeha mitokony misy azy nomena ny voaka ny Manakara mampitoy Fianaratsoa sy Manakara de ny zavatra nitranga de rasika nahiza zavatra nitranga fa maty le masinina de masinina anakiro fampitarika de ndraiky manao frein de ndraiky mitarika azy de ndraiky zany misy lohany misy motera de ndraiky afara ndray a manisy mitondra frein de ny afarany zavatra maty tena lelany teny le masinina tsy velona ntsony de ny afarany zavatra nitranga zay de tapaka ny lalana rehefa tapaka ny toerana iny isolé le toerana zany tsisy olona tsisy tobily mpamevetrony hoany tsisy tobily ny lala masina koa tapaka de voatery mitsaly ny olona hoe batana mengabe Fianaratsoa hoe gony siramamy hamidy any croisement amidy any Sasonaka na amidy any Mafenomby na amidy any amrona lambi amin'ny lalambi miakatra makatiny de ahoana batana hitana avy any tonga aty entina PPN ohatra de miakatra mividy mpianana zay no azo resana ka amy zavatra mitranga zay zany a de ny fanjakana manao be marenina nefa fatany anio ifizaliany olo fatany io ifahoriny olo fatany io fa dio ny tsy fantatra zay zavatra misy toerana zay ma tokony mitaraina hoe ty zavatra hoanina tsony ny olona any misary ny olona any mangitahita fandrosoana ny olona any
hoe mba tokony hopitrainy hoe lalam-bio fa tsy kemenao an'io fantakana zay zay zavatra misy mikasika ny lalam-bio ia te alohan'ny verenako amin'ny raharam-pirenena am'izay satria maharaka zava-misy ho an'ny fiainan'ny firenena ianareo andre mato Marcel any eto ary moa tsika misy mandeha fafatra hoe Fenombe Manakary Sasinaky maromaro ny mandeha fafatra dikan'izay zany miezaka ny maheno sy maharaka ny vaovao aty amin'ny foibe sy fiainan'ny firenena amin'ny akabeany lay vahoaka any toerana zany manahoana amin'ny akabeany ny fotodrafitrasa ny zavatra navelany satria tsika manko rehefa mandray repero de ny repero ny 2008 foana farany satria 2009 efa fanonganam-panjakana navelany filoha Marc Ravalomanana mbola misy ao ve izy reny mbola tsaron'ny olona ve izy reny ary mba nitondra ihany ve izy reny fahatsarana ho an'ny fiainan'ny vahoaka tao Manakara zavatra misy ny Manakara aloha zavatra lehibe mbola tsy adino any de ny hoe ny fahavitany lalana makany Manakara ifahavitany lalana voiparary io raha tsisy tam'zany io raha tantara mipetraka tsy adin'ny olombelona hoe zany lalana voiparara zany zay taloha rehefa misy fotoana vakansy reny andro tsy zavatra atao kely de mitondra voankazo makatsiatsira be de tonga amin'ny lalany lalana voiparary io de maty eo ny tômôbila tsy afaka mihetsika eo satria tratran'le lalana ratsy de loho ny voankazo de rianao de mody maina rehefa avy eo tratran'rano matety zay fandehany tsika miteny zao tantara sy mipetraka fitirana makany Manakary manahoana ny mbola tsy de misy mbola tena ao tsara misy ny lalana impeccable mbola tena nany tamina Manakary mbola namboarana président Ravalomanana mbola mipetraka ao zay ny zavatra misy any aloha resaka fototra napetrany miampy an'izay ny zavatra napetraka tena mbo tsy adin'ny olona any amin'ny tatsahany misy mpaniry de zao nataony président Ravalomanana hoe ny tatsaha zany ny olona tany ambanivohitra de afaka nampiana-jaza ny olona manantena zany hoe olona manantena olona tsy manambaty de mananjanaka roa telo izy de afaka nampiana-jary tamin'ny président Ravalomanana zany le olona zany mandeha miasa izy mandeha mikiara mandretsy izy ohatra de zany lefa ny mianatra satria zanany nahazo scolaire de ny bolozy eny ny kitapo mandeha an-dakilasy izy de misy katinina hoaniny any tamin'ny président Ravalomanana misakafo hoaniny any de rehefa mandeha mivarina izy zany mandeha miasa izy de arivany ankizy mody izy koa miverina mena sany ribany andro de mba sakafo azo dembe any no hoanin'ireo rehefa ribany andro de nampiana-jaza ny manano tena ary tin deux de trois voalongana président Ravalomanana tonga de kao miaraka amin'ny ankizy tsy afaka tsony ray aman-dreny nampianatra ny zanany ny ena ny ankizy mianatra ny ena ny ankizy mianatra satria ny antony izy tsy tsony le fanampiny satria manano tena izy nampiana-jaza tamin'ireo tany président Ravalomanana reny ny antony izy de misy antony reny faharoa ny ena koa ny olona tany tamin'ny fambolena satria nisy zazazerika tany zazamasobolo tany sy an'izany hoe zeritsika mana zeritsika amina taona ny ina moa ny tatsaha ny fikambanany tatsaha fa ny zavatra nitranga de zao izy rehefa nambolo ny olona de niova ny fiainan'ny tatsaha zany nomboka niova ny fiainany no ile tsaratsara zay ny zavatra nitranga de fa niavonavona vary ny olona hoe vary memgony stoko tapo tsy mihinana an'izany ny olona tany tao fa nifakasy samboleny hoanina satria vokatra ny vary nataony fa atsika miteny zao tsy ny fiainan'ny olona hatram'sy ny fanongana-panjakana teny tsy zavatra miarina toy any nomboka teo ny olona de nomboka sahirana am'izay ny olona satria fanjakana palao rehetra ny tonga teto ary zao ny problema am'ty rehefa-niry areo mbola iverina koa ny le resaka hoe rehefa niongana président Ravalomanana de reto ny zavatra tena goavana ny tranga fanjakana mafy any tony reto ary olo reo mbola ioverina io mbola io maramila niraka tamin'ny fanjakana reo mbola io ity zany tena misy zavatra goavana be atany olona fividianany ity fa ny olona isoritsika eto tena olona mafia izy hoe rehefa ohatra ka nisy zany ny mpimamba tsy ataon'ny président Ravalomanana ny mpimamba ny tiko ny menaka ny vary ny olona tamin'ny rehefa reny olona ninambary telonjato ny kapoka jato arivo kapoka ny vary menatra nandalo ny eny satria afaka eo mitapatsapa tsika miteny zao satria mafia fanjakana mafia mitanga tsika miteny zao ka ny azy zany ny zavatra petraka 2023 de lalalala noho izao zavatra mitetranga ary mila olona say miatritsika zay zavatra tena petraka zay hoe mba tsy zany hoe tsy Ravalomanana rehefa manateto izy tany Afrika namino tamy foana fa re olona mana double nationalité reo vao miara teto izy mba
ary mba ijery akaiky hoe olona manahoana tokony hovidina amin'ny dray mandeha ty fa mahavaivay zavatra mitangazao fa oleny olona ianany olona reo tehitenikely ako miodana kely ndray anao de mandeha aty Antsirabe de mandeha amin'ny lalamena be iny mivezivezy amina asa samihafa mandeha am'izao fotoana zao resaka lisym-pifidianana inona mba vaovao renao samihafa tena azo antoka ve izy io inona ny zavatra mandeha zao ndray zo any de hoe no ny amehana tsy maraka ny imprimerie nationale amin'ny fandrafetana ny taratasy-panjakana imprime zany dia misy nanapa-kevitra ny raisin'ny filahakevitry minisitra omaly fa atao na mena ny imprimerie privé ndray tsy miankina ndray no fanatotana zany miaraka amin'ny imprimerie nationale amilay jugement supplétif na copie VB sy ny resaka karapanondra tatara be mihitsy izy ty Zokobe Marcel io nalefa ny namana mpanogazety allo vakiko lizy ministeran'ny atany ozy sy ny fitsinjaram-pahefana efa ao anatin'ny tanteraka ankehitriny ny hetsika lehibe momba ny didim-pitsarana solom-piankonana solom-pahaterahana azafady jugement supplétif d'acte de naissance sy ny karapanondrom-pirenena tsapa tokoa ny faharisehan'ny olom-pirenena mila mailo am'zany feny 20 taona na mihoatra zay tsy bolana na kopia pahaterahana sy karapanondrom-pirenena hatramin'izay misoratra anarina amin'ity hetsika ity noho izany indrindra de hita fa mihoatra lavitra ny tombana napetraka hatrany ampiandohana nisan'ireo mandray anjara amin'ny fitsarana mitety vohatra hanomezana solo kopia pahaterahana manoloana izany indrindra dia tsy maintsy hanampy ireo taratasy-panjakana imprimé ilaina amin'ny hetsika ny ministera ny atitany noho ny amena urgence zany ty ameny ity anefa ary koa noho ny fahitana fa tsy maraka ny filana misy ny tranoprity national imprimerie nationale dia nakatoavy ny filakevitry ministra ny fahafahana manetsy ireo tranoprity sy miankina imprimerie privé io zany manampy ny tranoprity nationaly hisy araka izany fepetra manokana ho raisiny procédure dérogatoire manaja ny voalaza ny fehezan-dalàna de io ny resahany eo le izy 2016-055 tamin'ny 5 janoary 7 mikasika ny tsenan'asa-panjakana mba hahafahana mandeha haingana kokoa akoatran'le resaka refonte zay tena manahirana zany ity koa mila sainy rehetra ty positive le fanjakana lizy de lasa lazainy hoe miazakazaka be mihoatra ny tombana 3 millions telo tapitrisa ny resahany ao anatin'le jugement supplétif ato izany de hoe mihoatra lavitra no ny tombana napetraka hatrany am-piandohana dikan'izay mety azo everina zany ny akaran'ity resaka copie VB de ity ny ahafahana mahazo an'le karapanondra zao daholo ny zavatra mbola miandry ny tontolo politika amin'ny akabeany Zokobe Marcel misy azonao raisina ve satria vaovao mafana voamaly tamin'ny conseil des ministres ny zavatra azoko raisina angamba de ran'zao lizy hoe zay lo mila mailotry am'ty président-na tamin'ny 2018 aneo nahitana an'zany hoe tany amin'ny commune amin'ny tanty nisy zany hoe misy bulletin unique anatina mangasay tamin'izany ahoana tsara tany amin'ny commune amin'ny tanty district Manakara commune rurale amin'ny tanty nahitana bulletin unique ao anatina mangasay mpikambana tim ao amin'io commune io no mahitan'io de nangataka an'io tany am'le mpivarotra de nomeny de avy eo io nentina provo taty zany nareo taty tamin'izay fotoana zay fa zao gadrainjalany le bandy kely gadrainjalany le par exemple ny cordon TGV tany Manakara le boakely zay plaza le boakely de nigardy tokoa le boakely hoe nitora zavatra ohatran'ireny zany tany amin'ny provo de nigadraina tiako aperaka de zao lizy za loatra am'izao mpaniry mbola tsy resy lahitra hoe zao fantakana zao ho lanitsony zay zany nia fa ny district 20 roapolo am'zato zany district Madagasikara eto tapitra ny fampazany langy avokoa voky langy zany ny gasy voky ny tsipandripalemana ny gasy miaina amin'ny tsipandripalemana miaina amin'ny vidim-piainana lafo ny gasy tsy mahafaka mampiara-datra tsony ny gasy tsy afaka mamelona tsy afaka mitsapitena tsony malagasy vokatra zay fahapahatrana zay de samy matsapa zay zany ny olona ndray manontolo de samy mikadry reny zanany mikadry reny mpianakaviany fa na ohatra aza hangalatry reo am'zao resaka antony ny olona rangaty tonga zay naby ny olona any efa ty sevitra tony any zay zavatra misy anankiray mpiaraka zay ho mila mailotsika ina ndraiky tokony ho raitsika ny firesakina tokony rahina zany ny gasy
raha ina ny olona afana miatrika nyty fividianana 2018 2023 ty fa raha ny olona efa tsy andry ny olona lehibe ny fividianana ary ny olona rehetra manontolo efa samy hetsaka an'izao mpanjakana zao ka na angaratra izy fa atao itako moa no angalarana le olona mifidy azy tao nefa tsy hividy atony azo mandalina avotony tahiry hoe tany ina moa natao ny copie-coller natao ny mpanadiana fa tsy resy mananjara misy antony zany hoe nahoana mananjara tsy nandray ny copie-coller fa tany mpanadiana no nandray ny copie-coller nefa tany foana hatramin'izay chef lieu de région fanadiana manakara chef lieu de région fa tsy naisy nitsoro satria ny olona leo ny olona leo ny kiraialaita zay noho izy leo ny famitapitahana san'andro de leo ny olona de leo ny olona tsisy dikany aminay zany copie-coller zany ndesareo andro zany napira tany mpanadiana liry zany hoe ny gasy zany zao a de hoe toerana izatsony moa faniry no eritretanao fa hoe mbola azahoany tiraka ty vato am'zasika miteny zao zany ianao mpandehandehan'ny mbavoatra mahita zay ny olona de reo tsara voatra mitranga azika miteny zao hoe ny ambany votrany de mifamono ny olona famono zany ny mpitany filaminana mamono ny ndahalo mandasakany ndahalo mandasakany mpitany filaminana de ndahalo koa manapitra ny ainy mpamboly sy ny pioby sy ny vokon'olona zany hoe hena zany io ediany io satria iny io rehefa maty vadika hena de hatram'izao tsika miteny zao tsisy vahaolana io de vokry problema zay de ny gasy any ambanivohitra any misakantsika raha ny hena tony satria tsy miaina amty vandrim-pahaleminy tsy afaka mamboly zay kely voleny eo angalariny olona zay kely opiany eo arainy olona de miaina mifahatrana ny olona zany hoe na ny ambanivohitra mahatakatra hoe zao mpanjakana zao mampisaly azy tsy tika ndrenivohitra mahatakatra an'io na tsisy radio any tsisy ninona any fa fantatry ny olona fa fanjakana ty mampisaly azy de zay mahatongana am'teny hoe tsisy tany enany toto fanjakana ty fa zany hoe mahatoto ty mbola lany de tsika koa mitavotavotra mandraidraikitra hoe io zao ny HCC io HCC no nampiasainy rajoelina foana tamin'ny fotoan'androny 2009 rajoelany bentanànany teo fa mahagaga anao ty afara ty lasa lasana pola mpanjakana izy izanao an'izany ny HCC ny HCC ihany koa no fitaovana tany amy 2013 fitana président republique amy 2013 hoe lasa deuxième position ny mpifanina amreny Robinson aby fividianana deuxième tour mandresy résident européenne Robinson kao mbola tomany foana moa Robinson tamreny hoe hanahoana confrontation hanao avelana mateny ny fividiany ina moa ny mpansambato fansalasy na izy nanao tony ny HCC de resy tao ny candidat natolotsika 2018 farany teo de mbola ny HCC ihany koa nanazava fa hoe mba tsy nikorotana de zay ny fanapaka izandraisina tikan'izany HCC ny terendralahy hampandany azy amy 2023 de avy ny rombo sisany ny rombo satria io terenindray io hampandany azy ary gouvernement napetranyireo reo no ampiasainy amin'ny fividianana sady natao ratsiraka tamin'ny fotoanany tamin'ny 2002 io nampiasa ratsiraka nanao le barage nampiasainy ka izay koa ny ampiasan'ny reto gouvernement reto hampiasainy reo hanao adalàna amy 2023 de ny HCC io tereny hampandany azy raha lany izy fa ho aby nyrombo ny olo tsy anaky azy tony olona zay zavatra hitranga ka zay zany dava misy hoe nahoany azo miteny amina tahiry hoe mananjanaka anao ya mananjanaka de zanaka to efa ndraynjara fividianana am'zay mandeha ty ny akamarony mandreny mpianatra ray manontolo samy mahatsapa ro ray mandreny reo kizy zao fa niova ny fiainana tsonokatranony mihinana sakafo tapakibo saka ny fihinana sanandro tony mandeha mianatra tsy vandra gotetaka sanandro tony de tsy maintsy matoka zay fa mama matoka an'izao de zao fotoranana zao mitoka an'izao fahasairana antsika de raha mifidy izy zany de hifidy cadreny ray aman-dreniny ary anjarany ray aman-dreniny cadreny zay tany remo fa tsy azo fidina rajoelona zay zavatra mitanga ty ohatra hoe andrao zay mahatatra ny tanora fa matoa misy tanora mifidy izy de anao ray aman-dreniny taty sy ny cadre azy atraparanazy ny zavatra marina fa raha ny marina manadidy be indra hampafantatra n'le zaza tateorina zaza teorina hoe zao hoe zavatra mitranga zao problema mitranga ianantsika zao hoe vokatry nizao fanjakana zao vokatry tsy fahitra mitatany fa zao ny fiainantsika tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 2005 2008 2002 anakaty fa efa niko fangala mpanjakana de le olona mpanjakana io mampijaly antsika io mbola miveriny io izy mamodika atsika io ka zay no mahatokana amin'ny teny hoe raha tsy mila mandray andraiky tsika fa oka mihitsy fampanetana
milaza aminamana matolo hoe atsika tokony indrantonisy fividianana atsika tokony andray tsara ny fividianana mba hialany ty olona ty teo fa ratsy zany manao adiny Poutine lany izy a miala izy ohatra hoe voalany izy amity aby 2023 lany ray mandrehitra de amin'ny farany ray izy a amande manaraka izy mijanona satria tsy afaka milatsaka tsony de manao pay mandrehitra amin'ny dorama-pianina zay le sema Poutine zay le nambana dorama-pianina ohatra zay tsy afaka natsaka izy nampidirana dorama-pianina de io nalany koa dorama-pianina mbola mpaloka mpanjakana narany io tafotoanandrony zay marimarina de indro ohatra ny tranga efa zay na dorama-pianina afaka namerina an'izay fiainana pirenena zay efa faraparany taty satria namerina président baramana zay vo tena tapoherina zay iny ary maraparana ny fandarantsika Zobe Ralaindrina Marcel efa avy tamin'ny Manakary tsika niresaka ny tontolo mpifidianana tsika niresaka ny raharam-pirenena mihitsy sy ny fahasaraina mivoaka tsika nanao analizy koa tsika ny crise-ny 2008-9 nakaty amin'izao fotoana zao ary io le niteneniko amintsika foana hoe ny génération 2000 zany na hoe reo tanora reo zaza teraka teo amin'ny taona 2000 tratra ny diabolisation tamin'ny crise-ny 2009 tamin'ny amin'ny fomba zany nentina nanaratsiana nandotona ary nanompana mihitsy aza amin'ny filoha Marc-Ravalomanana kanefa rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary mihaino ny fanazavany Zobe Marcel teo de ny aminy hoe tena hafalavitra mihitsiny tamin'ny fiainana teo aloha ny ainany ankizy ankehitriny ka zay le hoe adidiny ray aman-dreny adidiny olo-pirenena rehetra mampahafantatra ny ankizy zay manomboka amin'ny 29 taonany ka hifidy amin'ny fifidianana ho avy eo sy zay manodidina ny 20 raiky am'y 2 indrindrandrindra 2 taona na 3 taona ahafantatra tsara ny fiainan'ny firenena talohany 2008 nakany hoe taiza nisy a Madagasikara sy tahorinina ny fanonganam-panjakana 7 io moa zany le hoe ponina tanora population jeune Madagasikara de anjarantsika no mikadre an'izay amarantsika Zobe Marcel ny afatra tiana ho ampitaina meno antsika Manakary meno anao koa Madagasikara ray manontolo de aloha ihany mametrapetraka ny afatra de minotsika fa anina fotoana indray ianao mbola hivaniny ihany eto amin'ny fandarantsika ny afatra apetraka zany de zao a tia fividianana hatretika amin'ny 2023 ty a ady amina mafia ary raha tsy mitandrina atsika de makany amin'ny fampitiana tanteraka ny firenentsika ary ny ain-dehibe ny firenena mihitsy rehefa potika zao vokatry ny tsy fahaiza mitatana vokatry ny fanaovana mpimamba reo hatarana maro zay ataon'reto fanjakana reto ao anatin'izao fanjakana zao de zay revinareo tsara fa azo raha manome ohatra hoe nisy bolonga volamena tao ministerany ny minina tao a de very le izy a de avy eo a tsy nantany nombany le volamena fa niova bolongamby de ny président le république moana tsy miteny tsisy action reo scandale maro be mitanga dao firenena reto mazava ho azy zany fa maniraka ny président la république fa sanatria tsy ny lela be hoe poteo zao firenena zao a apahatra ny gasy a de avy eo tsika manjaka tokareto fa hatram'izao de manao ody adalany ny fisarana ny bianco tsisy manay andralitra mikasy ny scandale maro be reo de migadra ny gasy vokatry ny zavatra mitranga zay madinika fa ny mpangalatra sy ny mpangalabora-panjakana sy le mpodigodom-bora-panjakana sy ny mpanao saratsy eto fototra satria tsisy mpanenjika de azo amindroany tokony hiteny aminareo hoe tokony hovaina io ACJ io satria mampanjaka maty manoty io hoe be ny olo manao dalàna de misy halatra mihaja misy halatra tsy mihaja de ny halatra mihaja zany a reto olo reto hoe mandalo amin'ny assemblée voatsaraina izy sy vo tsara ny ACJ fa reto olo mangalatra kosa ny reto a tonga de gadraina nefa ny halatra mitovy ihany tsika zany a natao hamitena firenena io ACJ io raha zavatra mitranga zao satria manome vahana ny kolikoly a manome vahana ny tsy matomanoto ka tokony isina fandinina mikasika an'io am'izay fotoana ty tranga io mba isin'le fisarana tsy mitaniry intsony faharoa tena isan'ny fividianana fa ohatra hoe fanjakana ty de hangalatra ary tsika amy 2023 de tsy maintsy hisy rombo eto raha tsy manandraikitra tsika satria de tereny io ACC io hampandany azy koa tokony ataony tamy 2018 farany teo
tsika am'zany a raha iso ndraiky trao etan'ny olona namanao hirosana etan'ny mpianakavianao a etan'ny mpiaramonina aminao a samby hanaramaso ny fifidianana hanaramaso ny fifidianana mitonga fifidianana ary ny birao ny olo ka manana candidat hametraka olona hovidiana am'ty ny birao politika manana olo hovidiana am'ty zany a de tokony olona efa tena ataotsika hoe ekipa matianina zany hoe militant mihitsy no atao délégué de vote fatora tiponina fotsiny fatra zany ta manakara zay ka i olona laina bo délégué vote ty TGP raka ty mody manao ty mametrakatraka miaraka aminay eo tamy fividana président république efa hita am'zay ty afara am deuxième tour voatsaratra ny zavatra ka i olona ty a olona tsy namana ka zay zany tsika aperaka mazava hoe mila mailotsika raha ty anaran'zao fanjakana zao a fa raha tsy zay tsika de mbola tena hoetitsika zao fahorenatsika zao zany ho zakaitsika anatin'ny fiatao zay zany zay zany tsy aloha mametraka veloma ihany aloha tonton Marcel ampijery atsika de mampamangy amin'ny ny manakara afisana zany de veloma aminareo manaraka an'zao mpandaharan'zao a de veloma koa voka ny manakara de baka hery ny équipe rehetra matola tanatin'ny MPS sao tapetaka tompoko feno fakasana an'Andriamato Rahalainirina Marcel itsika zay niaraka tamintsika teo Zokibe Marcel moa zany a de mpanao politika izy ange efa mpikambana teo anivon'ny congrès ny teteza mita teo aloha ary anisan'ny zanaky manakara iringiry mihitsy mafana fo amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny fomba faneho-kevitra ary zanaka mafana fahiny zany de hitatsika enotsika tsara amin'ny faneho-kevitry Zokibe Marcel teo fa faneho-kevitra mahafinaritra tsara mihitsy le izy io mana ho avy eo rina rehefa aveo fa mbola isolo maheo kely izy satria mbola lobaka ny any amin'ny eny a de iaraka amintsika izy rehefa aveo a iaraka amin'ny namana satria misy misaotra be any Zokibe Marcel atsika misy vehivavy tim zay avy any commune Sabotsynamena any zany a zay anao fietsiketsehana kely rapitso ataotsika hoe tsy kely fa lehibe satria fizaha-pahasalamana maimaimpona any amin'ny commune Sabotsynamena de tondra ny teny fanentanana izy ireo ao anatina minitra vitsivitsy alohan'ny andraisantsika ny solomamboaka Mamirabenirina rehefa aveo zay fa tsy lavitra antsika moa zany fa manao ny fanomanana samihafa fa ao anatin'ny fotoana zay andrasantsika ny rina no ampimanako atsika satria nity lohateny gazety iray zay nivoaka tamin'ny ty tandrazana ity dia nanaitra ny maso ihany izy ty ny amina hoe misy vola be mandehandeha bokatrosa lay orinasa mpanjakana de mbola miara rehefa mahita zavatra ohatran'izao moa zany akoatran'izay fahazomba avao sy fanadihadiana ataotsika dia miazakazaka tsika manao fanadihadiana zany de anaovantsika fanadihadiana ny amin'ny hoe Jirama Air Madagasikara SPAT SAPAT za SPAT zay zany zany hoe Porony Thomasiny zany de hoe bokatrosa 6 000 milliards d'ariary raha ity zavatra hitatsika zay voasoratra ato anatiny ty gazety mpiseho isan'andro ny ty tandrazana ity mbola hitondrantsika fanadihadiana marobe ny trangan-javatra toy izao fa raha raisitsika fotsiny ataotsika amin'ny akabeny de hoe betsaka reo orinasa mpanjakana zay potika tamin'izao fitantanana an'ity firenena ity nanomboka tamin'ny 7 tsika tsy hitanisa-tsony aiza misy ankinapsa amin'izao fotoan'izao tsika tsy hitanisa-tsony ny SMMC tsy hitanisa-tsony ny Kroma tsy hitanisa-tsony tsika ny Sekren hatramin'ny mpanao siramamy ny ovasasy maza fa raha ohatra ka tanysaitsika zany betsaka hatramin'ny APMF hatramin'ny ACM rehetra dia samy tarainy angambarina raha ohatra misy hoe orinasa mpanjakana na miankina amin'ny fanjakana de raina roa no mba misy fahombiazana de anisan'izany mba ty resantsika ty hoe ny orinasa Fanalamanga any Moramanga satria raha mba fahafantarantsika amin'izany orinasa Fanalamanga zany zay tena hoe nisy tantely afa-drakotra taloha nisy tsy fanjariam-pitantanana ary reo solombavam-boaka nandritry ny fotoana zay nisiny lay hetsika ho an'ny solombavam-boaka tamin'ny 2014 reny de tonga tany toerana mihitsy ny tany Moramanga zay niresaka tamin'ireo mpiasa tany ny amin'ny hoe betsaka ny tantely afa-drakotra sy ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fitantanana zany orinasa zany fa nisy hoy zay ny tiako teneny hoe raha mba misy orinasa mpanjakana iray mba miarina mba anisany aloha zany ty Fanalamanga ty raha fanadihadiana ataotsika ary raha mijery an'iny tsika hoe bokatrosa orinasa telo reo Jirama
Airmad, Spat, 6 000 milliards d'ariary, 3 000 milliards nge zany. Non, 30 000 milliards de FM zay nge zany riny. Milliards be dia be. Milliards be da be. Nefa zavatra tokony havita zavatra zany. Eo anivony fiainan'ny vahoaka amin'ny akabe mihitsy io fahantrana lalina sy io tsy fanjarian-tsakafo enina amin'ny Madagasikara io. De tondra ohatra amintsika zao ny amin'ny hoe fitantanana zay napetraka ny teo anivon'izany orinasa izany ny amin'ny fangararana, ny amin'ny hoe positif ny résultat 2021 tao anatin'izany orinasa izany ary validé ny conseil d'administration sy ny assemblée générale ordinaire teo anivon'izany orinasa izany. Anisan'izany koa ohatra ny famerenana ny taniny zany fanalamanga zany zay nisy napiasa nanaka tamin'ny fomba hafa zany ary anisany nampalahelo amin'ny piasa sy ireo nananasa tao anatin'izany fanalamanga zany. De toizantsika ihany hatramin'ny fambolena karazana zanakazo maro satria anisany asa lehibe ho an'ny fanalamanga ny fametrahana fototra ao anatin'izany fomba fiasa an'izany orinasa izany. Sady mamaky ihany satria ho avy eo ny message samihafa de misy message mitotana ihany rina de manakisaka azy mba hahatonga antsika afaka manay zany fa iverenantsika zany ty. Mba mihoatra n'le vina napetraka le mpitatana le zava-misy ao anatin'ilay orinasa am'izao fotoana zao. Ary mba mametraka ihany am'le hoe azo voavoly satria io ny zava-dehibe amintsika manoloana n'ilay doro-tanety tsy fankahitana am'izao fotoana zao. De manodidina ny 7 000 hectares ny vita entretien am'izao fotoana zao au lieu de 4 000 hectares isan-taona. Zany anefa zava-dehibe zany. Ary mba misy karabe misy aroa mba ahafahana manao fitaterana ho an'ireo mpiasa ary manao prestation amina orinasa ngeza be ao anatin'izany faritra loatra mangory zany le orinasa fanalamanga. Ohatr'izany zao misy hoe mba miezaka kely eo anatrehan'ny endrim-pitantanana fa misy tena orinasa mpanjakana potika tanteraka ary miezaka mitondra an'izay fomba fijery zay tsika ny amin'ny hoe misy miarina fa misy koa ny tsy tafarina ary andala-pahampitena sy fahasimbana ankehitriny rinarabe mananjara. Mbola toizantsika foana ny fitrandrana satria andeha lavitra be tsika amina trangan-javatra ohatran'izany. Ny antony mahatonga antsika hiteny an'izany de hoe misy fiainam-bahoaka miankina amin'ny fiainana orinasa ihany koa eto kanefa raha tsy mihodina le orinasa ho aiza moa reny mpiasa ao anatin'ny orinasa ireny. Zao vao nyteneny Zobe Marcel tao ny FCE. Nefa tena ekina ny fiainan'ny vahoaka ao Manakara sy any Fianaratsoa zany fitaterana amina zotra an-dalamby zany ary anisany napriare Madagasikara mihitsy zany FCE zany. Potika tanteraka izy am'izao fotoana zao. Nampanantena le filoham-pirenena ny amin'ny hoe tena lomasinina tsara fiaran-dalamby tsara inona no misy eo? Lomasinina tsy misy frein. Ary efa azo lazaina raha fa efa occasion tany amin'ny sasantany tahaka n'ilay nividianana an'ilay Airbus nentina tao an'ny Airmad tamin'ny 2012 tahaka n'ilay nitondrana amin'ilay Alouette le hélicoptère tao amin'ny tafika malagasy sy ny sisa rinarabe mananjara. Eny ary mitoy ihany ny fandarantsika isaorana ny avany Manakara isaorana ny fanira zarim-panantany nitondran'izay famakafakana izay. Handray isika ny avy any Sabotsinamehana ny ao anivon'ny Tiako Madagasikara. Sabotsinamehana izany vehivavy daholo ry zareo ary efa ataontsika hoe nandamina tsara ny resaka izay ho atao satria tena zava-dehibe ty resaka ho atao ity. Inona moa zany? Ny amin'ny hoe fasairanana ara-pahasalamana io efa aretin'ny malagasy iray manontolo. Aretin'ny malagasy iray manontolo ny tontolon'ny fahasalamana zany zay tsy araka ny tokony ho izy. Tsy mendrika amin'ny malagasy tompoko ny hoe zavatra iainany manoloana ny tontolon'ny fahasalamana. Tsy salama amin'ny malagasy, marary amin'ny malagasy, tsy ampy fanafody amin'ny malagasy, tsy ampy hery amin'ny malagasy. Raha vao miteny hoe tsy ampy hery, tsy ampy vitamina, tsy ampy calcium, tsy ampy BDB, de nefa ny sasany atsy ambadika tsy miteny hoe fampandrosoana. Inona fampandrosoana isy eo raha ohatra ka marary ilay vahoaka. Ka izay indrindra no antopatongavany eo anivon'ny Comtim zany ao Sabotsinamehana ao dia efa eto akaiky eto ramatoa Randria Miarana Saondra
izy no filohan'ny vehivavy tiako Madagasikara kommunny Sabotsynamehana dia mbola misy naman'io avy moa ao rehefa aveo fa nalamitsika ny fandraisam-pitenenana miarabanao Madame Saondry. Miarabanao tompoko. Eny ary. Miaraba sady misaotra anareo eto amin'ny MBS eto amin'ny miara-manonja amin'izao fandraisana anay amin'ny andro atoandro zao. Tonga izahay nasesiky ny alahelo-ny mpiray tanindrazana. Indrindra saheny Sabotsynamena fa tena sahirana. Ny marary tsy lazaina intsony midodododo tonga ao tokantrano mba mangavo hoe na dia paracetamol ary ino moa fa ataonay eny hoe fanafodin'ny kiamboty. Fanafodin'ny kiamboty amin'ny fa na marary kibo anao dia paracetamol, marary andoha ianao paracetamol, tsisy aretina tsy tsaboina amin'ny paracetamol eny aminay eny. Zay ny tsisa ny takatra. Zay sisa ny takatra. Inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany? Mahantra ny olona. Tena mahantra ary tsy manana tsony fahafahana mividy. Sakafo moa zany tsisy, fanafody tsisy, fiainana ray manontolo sahirana. Amin'ny marem-pianakavianan'ny Madame Saondra zao ahoana ny fahitanao an'izay amin'ny hoe marem-pianakaviana amin'izay le endrika le fasarana an'izay? Za moa zany anaka efa lehibe, ny zanako atao hoe efa lehibe, tsy eo ambany fifezako fa ny manodidina dia be dia be ny olona sahirana. Tena sahirana. Tena moa tsy hoe dia tena mpanankarena fa mahantra, tsy viteny aho hoe mahantra fa sahirana ihany koa. Miaina an'ilay fahasahiranana. Miaina an'ilay fahasahiranana tsy mahenika ny hoe andeha hanome an'itsy, hanome an'ry, hanome an'itsy tsy araka. Fa ny azo natao za ao amin'ny vehivavy tima, ao amin'ny komitima, membre ao amin'ny komitima Sabotsynamena dia niezaka zahay hoe andaotsika anao hetsika mba hanampiana an'ireto vahoaka reto. Na be na kely fa zay vitanay aloha dia ho ataonay ary io zavatra io ataonay rapitso. Fizaham-pahasalamana izy io. Tsy hoe tonga eo dia hoe savaina ny tension dia hoe be tension ianao ndre matoa fandana makary fa ezahanay hatramin'ny fanafody omenay eo. Tsy betsaka ho iaho. Mety tsy asehaka ny commune ray manontolo fa zay vitanay. Zay zany anomboka amin'ny valo sasany eo zay ny anomboka hatramin'ny 4 mahantra amin'ny vahoaka. Teneniko anao teo fa ny paracetamol sisa. Zany ara efa mila tsy ho azo satria amin'izao fotoana izao efa 400, 500 ny comprimé iray. Hitanao amin'izany fa tena tsisy intsony fierovana ny herin'ny vahoaka. Sabotsynamehana nefa tsy azo lazaina hoe lavitra fa hoe akaiky 10 kilometра miala Antananarivo. Zany ny zavatra mitranga dia mba eritrereto ny any ambany ravinkazo rehetra any tompoko. Ankoatran'le resaka hoe paracetamol zay sisa mba takatra ohatra hoe inona mba endrika tena endrim-pahasahiranana amin'le tontolon'ny tsy fahafahana amintsabo. Ohatra hoe rahatsika hoe misy vehivavy be voka. Ahoana ny fanarahana an'iny hatrany amin'ny fahaterahana hoe ahoana ny endrika le fahasahiranana. Misy olona tia moa zao resaka tension teo ohatrany tratra daholo hatramin'ny 25 taona dia miakatra tension tsy fantatra intsony. Endrikendrika ireny ahoana ny fisehoany ao Sabotsynamena. Be dia be. Ny areti-kibo, ny aretina tapaka sisy. Ka sady teneniko anao zany fa na ny areti-kibo tsy takatra intsony ny fanafody. Tsisy mahavidy an'izany. Dia lasa mivarina any amin'ny rokandro, tsy hoe mivarina. Any sisa ny anteran'ilay vahoaka eny ambanivohitra. Nefa na izany ara misy tsy mapety an'izay ihany satria iny tsisy dozy tsisy inona. Zay ny tena nikirizanay hoe zay mba takatray ho ataonay rapitso dia isoranay n'Andriamanitra, isoranay ny mpanampy anay satria misy ny mpanampy. Ny solombavam-bahoaka eny amin'ny faritra eny aminay zao ny avaratrano Député Jerry Randrebolaina dia anisany manampy anay be dia be amin'io zavatra io. Ny dokotera tonga eny dia anisany tonga ho azy izy ireo fa tsy ny karamaina fa manampy anay. Eny ary idirantsika lanindalina le momba n'le hetsika rapitso fa tiako anontaniana kely anao melohan'ny idiran'ny namana hafa rehefa avy eo hiditra amin'io esaka hetsika io dia ny hoe raha ohatra ve zany hoe misy olona marary ka mila zavatra tena avoavo leta, mila scanner, mila radio, ina koa moa le ataotao zao aty amin'ny Tibouté hoe mila écho sy ny pitsopitso zany dokotera amin'ireny ianao tsy maintsy mila an'ity mila hoaniny ao Sabotsynamehana
ahoa zany tsy resahana tsony zany sa hoe ahoana nyfandehana zany angamba de ny manam-bola ihany ny afaka manao an'izany tompo manam-bola ihany ihany fa ny tsy manam-bola de miandro fahafatesany satria tsy afaka manao an'izany tsy afaka ka de asakazaka tsika fa tena enjana le fiainana enjana tena enjana tompoko fa de eny ary namako mbola betsaka ny ao ariana makafaka sy teny zay zavatra mba ho ataonay sy ny zavatra mety ho hiteny aminay raha manomboka tsy manomboka varapitso eny ary misaotra ny ramatoa Saondra Randria miarana nitondra an'izay fanazavana izay aloha zany teneny teo ny endrika le tena fahasahiranana dia omendalana ianao dia ho raisitsika razanak'olona Julia zay sekretera général ny Comtim ao Sabotsynamehana hiditra lalindalina izy amin'le tena hetsika raha pitso io zany satria tena zava-dehibe izay fananitsika ny resahana mihitsy ny hoe hetsy Sabotsynamehana izay tsy lavitra n'Antananarivo zany no zavatra mitranga tsy afaka mitsabo tena tsony ny olona fa de hoe paracetamol fanafodiny kambotony zany ny Sabnam de ahoana zany ny any Betroka ahoana zany ny any Bekily ahoana zany ny any Killoka ahoana zany ny any Mitezaka rehetrarehetra ny any Manja nefa etsy Sabnam ny paracetamol efa tsy ho voavidy de ahoana zany ny momba an'izay de mazava be zany mazava be fa nytika Madagasikara tsy afaka hitaza-potsiny satria mpiarabelona ireo dia anatanteraka n'ilay hetsika ho an'ny rapitso ramatoa razanak'olona Julia sekretera général ny Comtim Sabotsynamehana miarabanao ahoana raha ny tena amin'ny atsipireny ty hetsika rapitso ty miarabanao tompoko de miaraba ny mpanaraka ny miaramanonja na eto amin'ny Madagasikara na ny velany ny endrikendriky le fizaham-pahasalamana maimai-poana rapitso zany de nitanjona anay de mba anamaivana le sarambabem-bahoaka zay satria tena hoe tsapa zany ny fahasahirana vahoaka de anao zay vitanay zay amin'ny fanamefanana an'le fahasahiranana aiza le toerana manomboka amin'ny firy toerana eo amin'ny ampitan'ny commune Sabotsynamehana manomboka amin'ny valora sasany eo amin'le malalaka io tompoko eo ampitan'ny commune de amin'ny valora sasany ka hatramin'ny 4 ariva zay zany ny fotoananay eo rapitso ozy nareo hoe maimai-poana le izy arak'izany zany arabaka teny maimai-poana maimai-poana ny fizahana de misy fanafody koa amin'io zany afaka zaraina tsy vidina le fanafody fa arakarak'izay vipotran'le aretina eo zany de misy fanafody maimai-poana ho zaraina maromaro ihany ny fokotany eo anatin'ny commune Sabotsynamehana haiko tsara moa satria za mipetraka any dia sao de misy amin'ny teny hoe tima ihany ny afaka makao raha ohatra hoe tonga fotsiny le olona na tima izy na tsy tima afaka makao izy tsy misy fanavahana zany le izy hoe ny tima ihany na izy fa ny vahoaka rehetra mihitsy zany afaka misitraka an'le izy daholo de mety hoe karazana aretina inona ny jerenao ohatra tsy fantana ny aretina amin'ny akapobeany zany médecine générale eny tompoko dia manoloana n'izay rehetrarehetra zay ahoana ny filinareo zany ny tompona andraikitrao akoatran'ny amin'ny tima zany ny dokotera ina misy dokotera anakefatra zany de mpanampy anaky ray zay zany no misahana ny fizaham-pahasalamana ka eo ny tima fa eo ihany koa hoe misy ny malala-tanana manampy no inona ny ato zany rehetrarehetra zany hoe ny eo hoe ny tiako Madagasikara mikarakara misy ihany koa malala-tanana ka amin'ny commune zany tsy ilozan'izay satria eo le fitiavana an'le vahoaka de eo koa le fitiavana ny tiako Madagasikara fatokisana de raha vao misy zany hoe etsika atao de miezaka izay mandeha any amin'ireny olona efa izay malala-tanana reny de izy no manampy afaka fanampy aminay am'le fikarakarana an'le etsika atao fanontaniana farapara no any Julia zay secrétaire général ny Comtim Sabotsynamehana ahoana mety ho toy satria izay zao lina ny olona
Sa hoe sa vao satanaramavarano ve io sa hoe ahoana ny io zany no etsika aloha zany voalohany a nataonay tamin'ity taona ity fa hiezaka zany mbola misy etsika be da be zany no atao fa efa misy fotoana koa zay ohatra ny hoe fidiran'ny mpianatra reny a de manao fizarana fitaovan'ny mpianatra de manao ohatra izay koa zany zay. Eny ary rapito zany ny fotoana eny Sabotsy-Ramehana eo ampitan'ny commune Sabotsy-Ramehana amin'izay hoe etsika fizaham-pahasalamana maimaimpona hoentin'ny Comtim Sabotsy-Ramehana zay dia misaotra ny madame Julia. Makasitraka tompoko. Mbola misy namanareo farany hiditra eo ary efa tazanao ny député Mamy Rabenirina izay voafety tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny distrikany Ambohidratrimo sady ao anatin'ny ao amin'ny nivon'ny antemera-pirenena moa izany mazava loatra ao anatin'ny bromaritra questeur fahatelo sady misahana ny ndraikitry ny sekretera jeneraly ihany koa amin'ny resaka hoe fanentanana maizy azy ny Tiko Madagasikara miatrika ny firenena eto akaikoko eto Ramatoa Rahalihiarisoa Faratina mpitahiry vola eo anivon'ny Comtim Sabotsy-Ramehana misy teny hoentinao manoloana an'izay le hoe maizy azy ny tim zay. Eny tompoko faly miarahaba-ny Monsieur Rina ary faly miarahaba-ny izay manaraka fandaharana indrindra eto Madagasikara na ny ivelany de faly miarahaba-ny teknisiana rehetrarehetra atao amin'ny MPS de faly miarahaba-ny mpikambana rehetrarehetra atao amin'ny miara-manonga. Fanentanana ho an'ny Tiko Madagasikara. Za manokana zany ny ao anatin'ny Comtim zany manentana manokana ny Tiko Madagasikara mba satria zahay manao fizaham-pahasalamana maimaimpona de manentana tsika rehetrarehetra ao anatin'ny commune Sabotsy-Ramehana mba hanao an'izay fizaham-pahasalamana zay mba ho tonga rapitro manomboka amin'ny valo sasany ziska amin'ny 7:00 de fotoana malalaka be moa zany zay atongavanao zany de misy dokotera mandray foana ao fa manentana atsika any anatin'ny fokotany ao anatin'ny fokotany 7:12 mba ho tonga izay matsapa-tena hoe misy ty salama na hoe misy manahirana momba an'izay fahasalamana zay. Ny maizy azy ny Tiko Madagasikara miatrika ny raha-pirenena. Ny maizy azy satria ao misy hoe vehivavy tim tanora tim be dia be l'activité. Tsika rehetrarehetra zany ao anatin'ny Comtim na mpikambana tsotra ao anatin'ny fikambanana Tiko Madagasikara indrindra hiteny kely amin'le fanentanana amin'le momba fifidianana entanina sika nantona amin'ny fokotany tsirairay mba hanoratra anarana sy anara-maso ny anaranareo tsirairay avy zay le hoe mailo amin'le fifidianana fa tafitany aminareo tsara zany zao le teny président Marc Ravalomanana hoe mailo be dia be de tsika tsirairay koa ny tompona andraikitra ny zavatra ataontsika tsirairay satria miainga avy amintsika any anatin'ny base le andresentsika aminao anatin'ny fifidianana. Eny ary ho an'ny Sabotsy-Ramehana manokana faraparany ho an'ny Tiko Madagasikara ho an'ny Sabotsy-Ramehana manokana ny avatra ao farany ary. Ny avatra farany aloha zany amin'le fanentanana le fizaham-pahasalamana maimaimpona de ny fisaorana manokana député Jerry zay ao anatin'ny distrikana Avaratrano de ny bentanana Sabotsy-Ramehana izay name lalana sy nanome plasy de ny zareo amin'ny CSP2 ny dokotera médecin chef tena name lalana tsisy fisalasalana mihitsy de isorana manokana ny mpanoana rehetrarehetra zany fa zava-dehibe ny fiarahantsika miasa ohatr'izao. Afirika hatramin'ny 7 moa izy teo moa? Amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 9:00. Eny ary isaorantsika Faratina Rahalihiarisoa mpitahiry vola izany eo anivon'ny Comtim Sabotsy-Ramehana mitondra an'izay fanamafisana izay mitondra fanentanana ihany koa rapitso amin'ny fotoana amin'ny Sabotsy mifankahita eny Sabonam amin'ny Sabotsy mifankahita eny Sabotsy-Ramehana eo ampitan'ny commune izany amin'izay hoe fizaham-pahasalamana maimaimpona izay karakarain'ny Tiko Madagasikara Comtim eny Sabotsy-Ramehana izay ho anao zany zay ohatra matsiaro tsy metimety ohatra ny tsy mandromandry saina hoe ahoana zany fahasalamako zany tongava any fa dia mandray anao ny Tiko Madagasikara ao amin'ny commune Sabotsy-Ramehana fizaham-pahasalamana maimaimpona
dia misy fanafody ihany ko moa zany ao de zareo tompona andraikitra amin'ny dokotera sy mpikarakara no mahita ny fandehany eo. Eny ary tompolasy tongovavy mito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa hiakatra eo ny député Mamy Rabenirina zay voafita tamin'ny alalan'ny tim atao amin'ny distriktan'ny Ambohidratrimo sady secrétaire général ny tim izy no manana andraikitra lehibe eo nivon'ny Promartry ny atemy Merapirenena questeur fahatelo efa eto namana fanira zava-manantany andray azy ndahoany. Eny ary de misaotra Rina ny amin'ny fanomezana fitenenana eo ampandaminana azy moa ny teknisiantsika zay manao ny lafin'ny teknika na manafaly ao ambadika any na zany na tsy zany de alefatsika ihany aloha ny fanomanana zany satria efa hiakatra eto ny député Mamy Rabenirina zay ao ambadika eo isaorany Rina zany isaorana ihany koa reny vehivavy mpiatroka ny atokotika Madagasikara avy any amin'ny commune Sabotsy Namena ireny zay nitondra an'izay adevitra izay ny tondrantsika n'ity raharaha ty ngamba satria maromaro ny zavatra azo resana vaovao azo resana ka anisan'izany ny fanapahan-kevitra zay tapaka tao anivon'ny filakevitry ministra zay ny resaka mahakasika an'ity teti-bolam-panjakana 13 ity zay atolotra eny anivon'ny anteny Merapirenena mialoha ny faraiky amin'ny 30 volana oktobra zany hoe mba ho lasa alondray izy amin'ity fa voaresako anatin'izany moa zany de hoe ny planina ety mampandrosa Madagasikara na ny PM zay hoe ho arafitra ao anatin'izany teti-bolam-panjakana zany dia iresaka an'izay tsika miaraka ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Mamy Rabenirina ny amin'ny hoe anahoana ny mety ho fahitany am'izay teti-bola lasitra 13 zay raha ity teti-bola ity mazava ho azy atrika fifidianantsika tsy maintsy ho hita ao anatin'izany ity teti-bola ity amin'ireo foto-dravitra asa sy fampahanantenana maro be ataon'ny fitondrana dia ho hita ao anatin'izany ary ity teti-bola ity am'ireo zay everina zany fa ahafahana mitsinjo ny fiainana ara-tsosialy mafy be amin'ny malagasy de tokony ho taratra ao anatin'izany zay anisany ho resantsika fa ity adevitra betsaka momba ny hoe imprimerie nationale imprimerie privée ampitombo ny taratasy mpanjakana nareo imprime zay ahafahana manao an'ilay copie faobe sy kara-panondrom-pirenena zay hoe amehana ho ny fitondrana ao anatin'ilay filakevitry ministra omaly dia ifampiresahana miaraka ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina izany de adevitra avokoa zany rehetrarehetra izany fa ho hitantsika eo moa le izy mbola mandeha ao anatin'izay fimana zay ihany koa tsika ny adevitra rehetrarehetra efa napetratsika moa anatin'ny fandarina zany fa any amin'ny 12 any tsika no mifarana dika zay manana minitra maromaro ihany tsika ahafahana miresaka any député Mamy Rabenirina zay efa eto amin'izao fotoana zao. Miaraba Andriamatoa solombavam-bahoaka ary. Miaraba Faniry, miaraba tsika rehetra tsika ato amin'ny studio ao Irina koa ao faly sy ny ekipa ao ambadika ao de ao koa ny any amin'ny studio-ny Radio Mada fa indrindrindrindra miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra. Aleo angamba tonga de ideratsika député Mamy Rabenirina raha vonina faly eo izy ovakikely le filakevitry ministra omaly zany amin'ity hoe arosy melo ino le fomba fiteny arosy melo fa ohatrany hoe sambany tamin'ny fomba fiasan'le fitondram-panjakana tsika voanare an'le hoe tena ara-potoana fahatongavan'ilay boky be momba n'ilay teti-bola eny anivon'ny anteny Merapirenena zany na zany ary mbola adevitra be ny alohan'ny faravolo io le izy io alohan'ny 30 oktobra marimarina kokoa zany no hodiniana zany sy olanina mandritra izao fivoriana ara-potoana izao de eo zany le hoe manaraka ny lasitra manko zao mampiahia-kely amin'ity raharaha ty ao anatin'ny planina entina mampandrosa Madagasikara plan émergence Madagasikara na PM ny namolavolana ity teti-bola ity de hoe nomena vahana manokana politika fampiroboroboana ny indostria de koa ny fizahatany ny angovo azavozana ary ny fambolena sy ny fipina anisan'ny lafiny lehibe izy songatina ho voafalitra anatin'ny teti-bola 13 ny fepetra araketra sy habatseranana ho famporosehana ny mpandrara sy mpampiasa vola eo amin'ny resetra rehetra toy ny fanafoanana na fanalefana aba setra amin'ny fananganana orinasa ao anatin'ny fandarina ODOF zany de eto ambany moa zany misy fanapahan-kevitra ihany raisan'ny fanjakana fampidinana sy fampitaovana amin'ny fisarihana mpizahatany iny angamba tsy de tena hoe lalovantsika iny
ito zany zao nyvaovao ngezabe anankiray député Mambrabe indrindra ao anatin'ilay fivoriana zay fatao isa-taona handiniana ny teti-bola-panjakana ihany koa ianareo solombavam-baoaka anatin'ny antenimieram-pirenena ny andro azontsika resana mahakasika izay. Misy mpanao gazety efa nanontany an'io andro vitsivitsy lasa zay hoe ahoana ny fomba fijerinareo ny resaka fankatoavana ny lalàna amin'ny feno teti-bola amin'ity session indray mandeha ity. Za moa namaly fotsiny hoe miandritsika satria misy dingana arahana ao anatin'le izy de ao anatin'io dingana io misy tetiandro isan-karazany zay tokony ho atsaina. Zay aloha ny endrika ivelany fa ny votoatiny mialatsiny fa tena mbola tsy afaka le gripa tamin'ny herinandro fa ny votoatiny de mbola rehefa voaray mihitsy le izy zay vo afaka miresaka le izy tsika. Eto zany zao asa vokatry ny antso nataontsika nandritry ny taona vitsivitsy farany ve fa misy endrika kely fotsiny fiovana amin'ny fomba fiasa apetraky ny fahifanam-panatanteraka amin'ny fampidirana le izy ao anatin'ny antenimieram-pirenena fivoarana hoy kanefa raha ny tena marina tsy voazonge ny fahifanam-panatanteraka no nakatoan'io teo anivon'ny filan-kevitra minisitra mialobe amin'ny fotoana efa nisy zany mahatsiarotsiara akatoavina mialobe le izy fa avy eo lay fahatongava eny ambony latabatra ny antenimieram-pirenena mihitsy no taraika efa tratry indray mandeha tsika nahita oatra zao misy tatitra filan-kevitra minisitra hoe efa nankatoavina tany le izy fa avy eo any amin'ny herinandro roa farany ao anatin'ilay fotoam-pivoriana ihany vo tonga ao anatin'ny eo ambony latabatry ny antenimieram-pirenena lay teti-bola-panjakana raha izay fa endrika faharoa ipoiran'ny tsy fanarahana zay dingana voalaza ny lalàna zay ihany koa lay hoe misy afetsifetsena ataony avy any ampandefa n'io atota taratasy io satria tety andro ny resaka eto daty no apetraka fa amin'iny daty iny tsy izy rehetra vao apetraka fa ampahan'lay atota taratasy rehetra mandrafitra n'lay volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bola-panjakana satria araky nresahantsika foana atota taratasy ngezy izy io boky maromaro izy io anjato mibobaka petsy tena anarivony anarivo mibobaka raha lahatra amin'ny tany io tafakatra any amin'ny 20 centimetatra anoany ny avon'ny document ny atota taratasy amin'izy io zany hoe ireo rehetrarehetra reo tokony ho alalinina tsirairay isanandininy isaky ny paragrafy raha ohatra ka tena hanao inony ty izy andinika tsara ny teti-bola-panjakana ny antenimieram-pirenena fa ny zavatra mipetraka treto de ohatran'izay hoe enjehan'ny fitondram-panjakana mametraka an'le izy amin'ilay daty eritreretina hoe afeno an'le 30 andro ohatra fa tsy izy rehetra no apetrany amin'iny fa ohatrany hoe bordereau de transmission miampy atota taratasy vitsivitsy fotsiny de tsy azo iasana le izy rehefa tonga ny amin'ny antenimieram-pirenena efa nisy koa ohatrany hoe par direction générale no atongava an'lay atota taratasy par tome fa tsy miara tonga le izy anamafisako an'ilay teniko teo hoe tsy vo zao no nisy hoe akatoavina ara-potoana teny anivon'ny filan-kevitra minisitra le izy fa ny tena fahatongavana eny amin'ny antenimieram-pirenena mbola tantara be ka miandritsika faniry satria araky voalaza teo hoe 30 oktobra no daty lazaina teo 30 oktobra zany androany sy rapitso sisa andro fiasana milohan'ny 30 oktobra 20 oktobra 30 oktobra zany amin'ny lahady amin'ny lahady zany zany hoe ty weekend ty sisa raha ohatra ka io daty voalaza io no resahantsika rehefa latsinay zany tsika afaka milaza hoe inona ny voaray eo amin'ny antenimieram-pirenena voaja vao io voalaza tao anatin'ny filan-kevitra minisitra io satsia eny ary ny
ny endrika zay zay mbola resana amitsika zay votoatiny rehefa hitatsika le izy zay tsika vo afaka amresaka angamba asitsika fampidirana kely any na izany azy satria voalaza teo hoe miainga avy amin'ny lasitry ny PEM le izy io PEM moa zany fanira manahirana amresaka an'izy io manahirana mampiomeandrakitsiny androa mbola tsy misy le PEM nefa zao lazaina fa nakataovina tao filakevitra minisitra indray ilay volavolan-dalàna izay mifototra am'le PEM androany zao zava-baovao de ny voambolana malagasy nadikana le PEM planina ento mandroso eny mapy nisy fandikana hatrany amboalohany amin'ny fiteny vahiny sy fiteny malagasy de mba nasiana koa zany ty planina entina mampandroso amin'ny Madagasikara tsy maninona zany raha zany no atsotsotra azy fa aiza le izy tany amin'ny fiandohan'ny volana oktobra no hoe aseho raha ohatra hoe talohan'zay efa tany amin'ny fiandohan'ity mandat ty de tany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 efa nomena tokony vahoaka fa aseho le izy de tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra teo de zao hoe am'ty weekend ty fotrany tsy fampisehoana le izy ndray no am'ty weekend ty raha ny zavatra misy fa asy ho endrik'io nefa alohan'ny ampisehoana le izy de efa misy volavolan-dalàna amin'ny feniteto-bolam-panjakana zay lazaina fa nafototra tamin'io PEM io ary raha tsy diso fomba fijery-tsika faniry le PEM nge drafitra eto mampandroso Madagasikara ray manontolo izay ifitoran'ny politique générale de l'État kanefa ny politique générale de l'État efa natolotra teo anivony anteny miera-pirenena isaky ny fotoana nahavoatendry ny prime ministre PGE de fa eo zany de fa zavatra rehetrarehetra sarety be dehibe mihitsy ny lasa lohan'le omby ataontsika hoe anakiroa hitarika azy de tsy hitatsika ntsony ny marina hoe inona zany ny tena dikan'le PEM raha ny teny ateo hoe io ny drafitra raha fanambaran'ny mpandrafitra azy de lazaina fa io ny drafitra hoentina mampandroso ny firenena andeha tsy amakafaka zay votoatiny tsony efa samina enino zay lazainy rehetrarehetratsika fa raha io raha ny drafitra hoentina mampandroso ny firenena hoentin'le ekipa mitondra le firenena am'izao fotoana zao ekipa nanomboka ny asa tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 nahoana no aty amin'ny fiafaran'ny taona 2024 mbola tsy tafavoaka ihany le izy kanefa amoahana lalàna mifeny teto-bolam-panjakana mifototra ao anatin'le izy mystère be le izy mba tsy tenenako hoe misy kilalao ratsy ao anatin'le izy fa tena tsika eveny tsy mahazo resaka ntsony sary zareo tompon'le initiativa tompon'lay drafitra tompon'le fahefana no tsy mahalala ny notion-na drafitra notion-na plan notion-na politique générale ary notion-na initiative fa raha ohatra plan hoentina mampandroso amin'ny Madagasikara zany mandangy eny neritreretina farafahakeliny nde ataontsika eo mandaray farafahakeliny fa mandaray aloha no tokony namoahana plan anankiray efa tapitra ty le mandat mbola tsy mivoaka le plan nefa irairaina hoe io no mifototra amin'io ny asa tanterahana de anisan'ny andrasantsika ao anatin'ny votoatin'le volavolan-dalàna mifeny teto-bolam-panjakana ihany koa ny hoe drafitra ho an'ny taona hoavy ary ve io zavatra io satria le teto-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 zay no andrasantsika volavolan-dalàna ifeny teto-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 no andrasantsika fa tsy ho an'ny mandat tsy ho ana mandat anankiray manaraka ka raha ohatra ka izao vao ifototra am'izany PEM zany ilay teto-bolam-panjakana de aloha de tsorina hoe resaka aloha tsy tete foana aloha de tsorina hoe tsisy lojika tsony mihitsy ilay fomba fiasa satria tsy manana fa tsy heri-taona sisa ilay mpitondra ao am'le mandat kanefa drafitra ho ana mandat ray manontolo izay mbola tsy tafapetraka no
no nanoratana nandrafetana n'lay tetibola mpanjakana ho an'ny taona 324 tsy hitanao zy ilazana an'zany ary mbola tsisy fanolorana amin'ny fomba ofisialy tsy hitanao zy ilazana an'zany inona ary ty resaky ty de miaritsika hoe inona zany no ipoitra ao rehefa tonga lay atoto taratasy lay volavolan-dalàna ny amin'ny anteny miera-pirenena drafitra ray manontolo tokony ho tanterahana anatina mandaha anankiray ve no terena ho vita ao anatin'ny taona anankiray amin'ny 324 zany hoe vola ilaina natanterahana andreo vola tetibolana 5 taona farafakeliny ve no sandal'lay tetibola ho amin'ny taona 324 miampy ny tetibolana fifidianana fahazadino fa taona ny fanombohan'ny zotra-pifidianana manaraka ny taona 324 zany hoe raha izay ny fomba fijeritsika azy de hipoka avo 10 eny avo enina eny farafakeliny ny tetibola mpanjakana am'ty fa rehefa tsy zay de tsisy lojika zavatra hipoitra ao fa resaka eny mitady iteniteny foanafoana fa resaka tsy manaraka lojika zay le resaka mandrava fivoriana resaka mandrava fivoriana fa miandry alisitsika hoe inona no lazay ao fa rehefa tsy zay matsy efa entsika tatoato fa ilay filoha-pirenena rehefa mandehana eto Madagasikara natavela faraparany teo de tetika asa tanterahana anatin'ny 5 taona 9 taona zay efa tokony nanomboka 5 taona lasa 4 taona lasa no lazainy horetany rendanitra de miandritsika fa ity atao ina moa zany afisy ho avoaka atsika ity de nalaza be ity tamin'izay fotoan'izay ny amin'ny hoe ho avoaka paibaymaso tamin'ny fafito fa 5 volana oktobra ho fantatry ny rehetra lay PM lay ndresahany solomamboaka mambra be ndrina teo tamin'izany fotoanandr'zany de naoraka ny fomba entina ilazana an'izy ity raha ny vaovao moa zany de hoe présentation-ny PM dia tokony natao tamin'ny heritaona fiandohan'ny volana janoary tany hoany eny teo atenatena ny volana janoary 2024 teo eo de tsy raikitra ndray le izy na de fanoresahana ara le izy tany anivon'ny fivorian'ny ministra zany de nahita n'ity vaovao ty ndray tsika de efa ohatra zao mihitsy ny tao le hoe sous le haut patronage de son excellence monsieur Andry Rajoelina président de la République de Madagascar forum émergence Madagascar 5 ka hatramin'ny fa 7 zany volana oktobra 2024 de tato de mazava tsara mihitsy hoe présentation officielle du plan émergence Madagascar de anatin'izay stratégie décennale aussi d'action et de réforme de l'état malagasy pour faire de Madagascar une nation forte, prospérée et inclusive. Io ary le décennale io le décennale folo taona fa lasa ngely efa 5 fa hatramin'ny fafito ny volana oktobra 7 andro député Mamrabe ndriny mbola tsisy an'ity forum émergence Madagascar ty nefa ty PM ty no resahan'ny filohan'ny république eny anivon'ny Nations Unies. Ty PM ty no resahan'ny filohan'ny république any Maroc tany Casablanca zany de nefa lizy ara mbola tsisy ny présentation officielle n'le PM zany de resahan'ny député Mamrabe ndrina araka le filakevitry ministre teo hoe hifototra amin'ny averenkely nge falazafady le filakevitry ministre momba n'le PM teo hifototra ny PM io le izy io nakatoavy ny filakevitry ministre ny volavolon-dalàna mifeny tetibola taona 324 araka ny lalàna manakely moa dia atolotra ny parlement izany volavolon-dalàna izany alohan'ny 3 oktobra 2024 mba hodiniana sy olanina mandritra izao fivoriana ara-potoan'izao manaraka ny lasitra ao anatin'ny planina entina mampandroso amin'ny Madagascar plan émergence Madagascar PM namola volany tetibola ity de ny lasitra nefa mbola tsy natolotra amin'ny fomba ofisialy ho hitan'ny olona mbola tsisy mahalala akory inona marina moa le PM ko iny ara-moa saika natao tamin'ny 15 ka hatramin'ny 7 volana oktobra député Mamrabe indriny mandraky ty ny androany tsy fantatra le PM nge resahan'le filompinena resahan'le mpiaradia fa tsy vita tsy nitanterahana l'izy izy io zao eo izy confirmer votre participation auprès de tatatatata de ato misy resaka cérémonie d'ouverture ato misy resaka asa panel langamby raha fijery azy zao nge mbola atelier ty zavatra saika atao ty de zao ndray fivoaran'le izy député Mamrabe ndrina
misy an'ity afisy ty indray miparitaka tany eo manko manahirana atsika am'ty raharaha ty teo forum emergence fa ity indray zany miparitaka tany ray ty forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar de izy ty indray rovina 20 ny volana oktobra 2024 de ato am'izay programme thématique rapitso présentation ozy izy des projets d'investissement phare de panel sur le mécanisme ino ty d'incitation à l'investissement amin'ny investissement de mandeha ihany koa ny resaka atelier na thématique de présentation na projet entrepreneuriaux en recherche d'investissement de le atsy amy sisiny lofaly le teo de ato ny thématique tourisme transport agriculture élevage arena kibontany ny resaka infrastructure sy mifandray aminy resaka industrie énergie fahasalamana sy ny fanabiazana formation professionnelle ny plan émergence any atsimo izy ty zany ny ovandray forum national na investissement ho an'ny émergence tatsy izy forum amin'ny plan émergence Madagascar de toy izy ngely izy faly de resaka thématique de reto le programme zany de verina indray ny anaran'ny filohan'ny république itony zany mahagaga atsika itony zavatra itony efa tsy le PEM matsony ndray nge ty efa zay mamvarina atsika an'izy hoe ino ny tony zavatra mandehandeha tony de ohatrany hoe atao ihany le izy raha mifeorentsika ihany député Mambrabendrina de io le verina le teny hoe lasa misy sarety be da be mialohan'ny omby anankiray eto Madagasikara zany zao ohatry ny atelier ny hitantsika de indraindray ohatry ny forum de ohatry misy resaka fakakevitra hafahafa tsy haitsika zany izy fa tsy mahita tena drafitra tena matipaika zany tsika nefa iony zany lasitra tam'ty PM ty on zany no nandrafetana an'ilay tetibola mpanjakana 2023 raha mamaky an'io tsika de ny azo amehezana an'io de zao tsy mbola vonina le PEM mbola tsy vonina indray le izy document nge zany farafakeliny de io document io no présentena aseho vahoaka ho fatapoko fatapirenena fa raha iny afisy farany teo iny nijerena de mbola tsy vonina indray ilay document mirakitra le PEM ataoko mazava be ohatran'izay mihitsy le fomba fiteny azy fa na tapitra ary ty le taona fahaefatra efa imperin'ny fitahana ny vahoaka de angamba hoe tsy maintsy manao zavatra fotsiny de novaina indray le izy inona mety tsy mahavonina le plan inona ny antony tsy mahavonina ny plan anatina efa taona zany plan afa tokony ho tanteraka zany ny farafakeliny zany ny 80% le izy tsotra fotsiny ihany tsy matotra le izy tsy matotra le izy fa zay le fomba fiasan'le mpitondra am'izao fotoana zao hoe rehefa mahazo micro de tatatatatatatata resahana daholo fotsiny zay ao ambava zay hoe zay mandalo ao an-tsainao fa zavatra tsy mifody tsy misy ifotorany daholo le izy fa rehefa hanoratra le izy amina fomba fiasa anankiray am'izay misy fomba fiasa nge manao am'zany ianarana nge manao drafitra zany fa tsy hoe te ao an-tsainao hoe mila manao drafitra de iteny hoe anao drafitra de vita ianarana tompoko manao an'zany tsy ny olona rehetra no afaka manao an'zany ary rehefa fanjakana ray manontolo no tsy afaka manatanteraka an'le drafitra de ny mpitondra fanjakana zany tsisy mahela izy ny dikany fa zay ny fehany mbola tsy vonina lay plan matoa mbola iny ny afisy mivoaka mbola forum ho an'ny investissement zany ange efa nandritra propagande no efa nampahafantarina atsika efa tany amin'ny propagande no efa nytenenina hoe efa ho avy ny investissement miandry fifidianana fotsiny vonina ny investisseur vonina ny investisseur vonina ny olona vonina ny vola fa mandraky ty ny androany inona koa ny antony anankiray tsy asahina mamoaka an'le plan de le resaka vola avoakanao le izy nefa ny amatsiana azy tsy misy ny financement-ny vao maika fahambaraka ray lavaka no hipoitra eo de alao sarotsoromana amin'ny forum iny fotsiny ve ampy zay ino ty izy fanabarabarana vahoaka fanaovana ny vahoaka tsy mahalala ninninona fa zay ry vahoaka ny zava-misy tapitra ihany ty le manda tsy misy na de drafitra hoentina mampandroso an'le firenena ary tsy vitany ty fitondram-panjakany ty na de nanoratra azy ao anaty atota taratasy ary tsy vitany
fa jeu de monde betsaka de faniny eo le vahoaka ya tsarotsika tsara rehefa nandroso ny tetikasa voalohany Madagasikara perinasa sy ny tetikasa faharoa Madagasikara perinasa faharoa na Madagasikara action plan ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrano nanomboka ny roa sy roa arivo telo sy roa arivo ny toy nakaty ka hatramin'ny marsa sivy sy roa arivo dia nisy ny fakahakevitra lehibe natao momba n'izany mapy zany ary nisy ny fiaraha-mivory ny dinika ny fanaovana tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pinenana izay afaka miara-miasa Madagasikara de nisy koa ny fionana tamin'ireo firenena izay afaka miara-miasa Madagasikara anatin'le hoe relation bilatérale zany rehefa zany vao narafitra zany ilay tetikasa am'ireo programme sy ireo promesse présidentielle zay heverina zany fa tokony nampiarina tao anatin'izay mapy zay de iny avy eo no nentina teo anivon'ny antenimera rotota mba ahafahana mampiditra azy ao anatin'izay hoe programme mpanjakana izay ohatra zay natao hoe fomba fiasa fa tsy ity zavatra maniditsidina zay tanterahany fanjakana amin'izao fotoana izao ity amaraparanantsika ny adevitra manana 10 minitra eo tsika député Mamra Bendrina mbola adevitra hitatsika ny seho ihany tamin'ny filakevitry ministra omaly satria zava-dehibe daholo zavatra resahantsika eto dia ity fiomanana indray amin'ny amena ity de hoe miroso be ny asa amin'izao fotoana izao amin'ilay resaka kopy faobe sy karam-panondrom-pirenena dia tsy araky ny anivon'ny trano printy nasionaly araky ny hitantsika ao anatin'ilay fivorian'ny filakevitry ministra ka nosokafana makaty andreo trano printy tsy miankina ny fahafahana mahazo izany asa izany dia misy ny procédure dérogatoire zay noraisin'ny fanjakana zany ahafahana zany manitatra an'le asa makaty an'le trano printy tsy miankina araka ny eritreritry ny fanjakana député Mamra Bendrina atsotsika mbola mitolona mafy amin'ity resaka fifidianana refonte zavatra tena misavoritaka ny fokotany rehetrarehetra any fa ato amin'le jugement supplétif na le copie faobe miampy an'le karam-panondro zay mieritreritra ny fanjakana fa telo tapitrisa no enjehina de lazainy moa zany atony hoe mihoatra lavitra ny tombana napetraka hatrany am-piandohana nisan'ireo mandray anjara de kaka ihany rehetra efa nilaza ny SMM nilaza ny greffe fatray anjahandrara anatin'izao fanaovana ny jugement supplétif izao kanefa de misy tranga ohatran'izao betsaka zany fanontaniana mipetraka io marainy io tany amin'ny tambajotra sosialy rehetrarehetra hoe tena tetika ampitomboana le mpifidy izy ity député Mamra Bendrina tsy fantako ny fomba fijerena aloha zany fa marobe ny adevitra efa nisokatra manoloana izao zao no alehany rehefa tsy misy drafitra miasa fandalinana tsotsotra fotsiny no entiko anatin'ny fotoana fohy hoe inona moa zany no atao hoe imprimerie nationale mety tsy ho ampy ny fandalinana resahako eto fa no hoe inona ny sakana tsy ahafahany imprimerie nationale manatanteraka an'io ny asa rehetra takin'ny filan'ny firenena amin'ny ambangovangony rehefa meto taratasy imprime io sy ny gazety mpanjakana de ao amin'ny imprimerie nationale no atonta ny antony ananganana ny imprimerie nationale voalohany igerena ny resaka confidentialité ny taratasy mpanjakana faharoa igerena ny sécurité an'ireny taratasy mpanjakana ireny mba tsy hiparitaka any amin'ny tambazotra tsy miankina rehetrarehetra any sy ny antony hafa rehetrarehetra fa reo aloha ny zava-dehibe amintsika rehefa tsy ao anatin'izay zany de sarotra mifehandreo teboka anankiroa reo ka etoa miaiky le fitondram-panjakana fa tsy mahavita ny andraikiny ilay imprimerie nationale tsy vo zao zany tsy vo zao zany fa tsarotsika tsara raha tamin'ny fifidianana farany teo fotsiny ara de efa niaiky ny fiakenana tena nataon'ny mpitantana ny imprimerie nationale ny amin'ny resaka karam-panondro fony izay nitantana commune sy tany anivon'ny distrika koa de niainany zany foana nandritra ny taona maro fa zao zany le fitondram-panjakana miaiky fa tsy mahavita ilay imprimerie nationale inona no mety ho antony tsy avytany imprimerie nationale ny asany tsy hoe orinasa tsy miankina io
ka tsy ampifahaiza manao tsy hoe orinasa mitady vola io ka maty antoka fa misy teti-bola manokana miankina amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola mihitsy io tsika samy mahalala hoe raha samy ministera tsy misy manana teti-bola avo mihoatra noho ny ministeran'ny fitantanam-bola ministeran'ny finansa zany hoe matoa zany tsy mahatateraka ny asany io imprimerie nationale io matoa tsy manam-bola ampiasainy io imprimerie nationale io dia ilay teti-bola tokany fanjakana makany aminy no tsy ampy zay ihany io ankoatra ny resaka teknika sy teknôlôjia zany mbola mifandray amin'ny resaka teti-bola foana ihany fa ataontsika hoe raha tsy fanahiniana azy zany no manimba le imprimerie nationale de inona ny tanjona ao anatin'le izy anararaotana an'izay tsy fahampiny fahany imprimerie nationale manao ny asan'izay amiko tsotra ny vahaolana tsy tokony ho sarotra mihitsy ampiana le teti-bola ampanarahana toetrandro ny teknika sy ny teknôlôjia miasa ao ampiana ny olombelona miasa ao raha ilaina ampiana ny fitaovana miasa ao de avelao ataon'ny imprimerie nationale zay tokony ho ataon'ny imprimerie nationale fa tsy avoaka ho any amina sehatra tsy miankina izay tsy hahafehezana n'ilay zavatra ny teneniko teo raha tsy misy afa-tsy ilay foitina imprime sy ny confidentialité ny taratasym-panjakana tsy ho voafetsony io rehefa avy eo fa raha misy ihany ny vola tsy hanambary-panjakana mantsy no naderadera teo rehefa avy eo raha misy ihany ny vola idirana any amin'ny tsy andefasana azy any amin'ny tsenam-bary-panjakana zany maninona tsy ilay imprimerie nationale no amafisina ny teti-bola miasa ao aminy amafisina ny olombelona amafisina ny teknika amafisina ny fitaovana vita vetivety zany raha ilaina tsy hoe imprimerie voaforonona nge io efa perinasy io ary efa perinasy anandritra taona maro de maro zay fotsiny no ampiana tokony ho tratra ny tanjona fa tsy zay no anararaotana anaova iprivatisena zao raha-panjakana rehetrarehetra zao zay nga mba faniriny eritreritra aingana de aingana ao anatin'le izy mba amehezako azy hoe misy aia mihitsy tonga de teraka normal be raha tonga de mipoitra ny ady hevitra androany maraina tany amin'ny réseaux sociaux ny amin'ny hoe inony ty fa tonga de vakina fotsiny ozy ny ankizy niny ary amarana ny fandarantsika député Mamira Bendrina satria de efa tonga ny ora famaranana de makasitraka atsika rehetra nanaraka izany isaorana ny mpandray anjara rehetra isaorana ihany koa no Andriamatoa Solombamoaka misaotra fanira misaotra atsika rehetra miara-miasa ato amin'ny studio anankiroa de miraro soa atsika rehetra ary manatena mbola ifampizara vaovao eto an-trano isan'andro ekipa mifandimby eto foana eo na tsy ho ela tompoka eny ary de makasitraka hatrantsika ny mpiara-miasa amintsika ny namana eny amin'ny radio Madany teknisianina rehetra zay any ambony any sy ny ato amin'ny foibe moa zany ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any miezaka manaja ny fotoana ihany koa tsika ao anatin'ny fandaminana fa dia amin'ny rapitso miaraka amina Solombamoaka sy adevitra hafandray isika veloma tompoko ry olom-pirenena nde isika andraindraikitra dian'izao ho avisan'ny tokantrano ny agent recenseur anady ady marina antsika rehetra izay feno taona ary anome taratasy manamarina fa voaisa tokoa isika afaka manamarina izany rehefa mivoaka ny lisitry ny mpifidy any amin'ny bureau ny fokotany misy anao olom-pirenena ao olom-pirenena anao olom-pirenena isika dia ary andray andraikitra lisy mpividianana marina sy madio no tanjona